Darby. Fandaran'ny RVM iarahana amin'ny sandrikeliny Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iarabananao ao anatin'izao fandarantsika vahaolana Darby izao. Finaritra indrindra ravako vahaolana Darby afaka ndraisantsika ny izay vatsy izay fampahirezana daridalan'ny tompo ao anatin'ny trangam-piainana misy atsika ahafahanao miditra mivantana eto amin'ny onjam-peo eto amin'ny 020 22 604 49 izaran'ny fijoroanao vavolombelona fa sady mampandroso anao izay mijoro vavolombelona izay no afaka mampahery sy mamany olany hafa ihany koa. Afaka izaranao ny vesatra ny aminao koa hoe 020 22 604 49. Afaka izaranao amin'ny SMS koa raha izay ny mahavantana anao kokoa 34 034 73 744 63 034 73 744 63. Miaraka amin'ny fo misokatra no andeha iombonantsika ao anatin'ny vavaka aloha tia mpiandohana dia andraisantsika ny fandarana iray manontolo samy andray avy amin'ny tompo isika dia anana an'izay fo teo ampianarina tia mianatra mandray ny fahasoavan'ny tompontsika izay hivavakantsika. Andriamanitra rainay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy no anatonanay ianao, manatona anao zahay fa ianao ny tompon'ny fiainanay, ianao no mpifeny zavatra rehetra ary tena hoe tombo lehibe ny manatona anao ampahasahiana mihitsy hoy ianao dia afaka mianta eto atratranao eto miaraka amin'reto vesatra rehetra rehetra. Misy fotoana mety tsy hainay akory no miteny azy, misy fotoana tena reraka mihitsy amin'ny zavatra miseho samihafa, misy fotoana koa nefa feno fifaliana izay amin'ny asanao amin'ny fiainanay tsy takatry ny saina. Fangarongaro ao daholo izany rehetrarehetra izany amin'ny an'io tompo ao anatin'izao vahaolana Darby izao. Miasa feno ianao, izaran'izay voatendrinao anay rehetra, mety amin'ny alalanay mihitsy hiteny, mety izaran'ny olanay, ny fijoroanay, miasa hainao amin'ny fanamasina, feno ny ositra daholo izay teny mandeha eto amin'ity onjam-peo ity ary amin'izao ora sy minitra izao, mitondra fiainana, mitondra fanafana, mitondra fanasitranana ho anay rehetra. Misaotra fa mampiorina anay amin'ny finoanay masina indrindra tokoa ianao araka ny teninao. Fanamasina manjaka feno ka sokafony masony sainay. Ahitanay zava mahagaga ao anatin'ny teninao, ahitanay mihitsy hoe miteny aminay manokana ao anatin'ilay tranga manokana amin'ny fiainanay ianao. Dia misaotra tompo miasa ao anatin'ity fiarahantsika ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Restsika avy hatrany ravako ny mpianjotsika voalohany amin'ity an'io ity. Miarabanao tompoko? Finaritra e. Allo? Miarabanao dia finaritra reo ahy. Vazotina le miantso taminao le tamin'ny herinandro, tamin'ny herinandroany, tamin'ny alabisy. Le hoe olana manao ahoana somary mitenena mafy kely hoe ohatrany hoe somary tapatapaka ve? Le nanina? Le zodahako mipetaka ato amiko. Salisinao? Dokosiana fanantenana. Za zao mbola tsy nanisy resaka mihitsy na tamivady amin'izany tamin'ny fotoana izay nangatahako hevitra taminao iny. Izany hoe nandritra ny herinandro tao aorianany. Dia nefa ny azy no niherina ny andro ny fampiasantsika mianaka iny dia nisy olana be mihitsy tato aminay mahakasika anazy dia manidy ary nitapavava taminao hoe za tsy ala fa ataoko dia atao nefa za dokosiana izay tena nahagaga anazy hoe za mbola tsy niteny, mbola tsy natamivady karaha mbola tsy nanisy resaka mihitsy dia tonga dia zavazay za dia izay no tena nahagaga be anazy. Izy izany no niteny hoe hialao? Mbola tsy niteny izay izy hiala, tonga dia izay niteny hoe zaho tsy ala izany.
ay hoe izy tsy hiala eo zany na izy tsinjonanso malokatsinara vasy miazo izany za samby izy dia nefa ny azaho a mbola tsy miteny taminy dia tena hoe sa hoe ohatra dia soty lalana itondrano any soranao an'ity olona teto amin'ny teto a za nefa mbola tsy za mbola nakasaina tsara mihitsy hoe ahoana fomba iresako vazy fatako lefa tamin'ny be zavatra zay nefa ny zay ny zavatra mbola teto aminay andraso aloha averintsika amin'ny mpiaino tsara fa manjary tsy mahazo an-tsaina amin'ny mpiaino fa tsy moantsy tsy resakintsika se fa resakintsika miaraka amin'ny mpiaino ndikany le zodanao le mipetraka be ao aminareo foana zay le izy nefa izy ary manambady efa imbeda be ohatr'izay le izy efa tadiditsika mpiaino zay satria efa teo ihany le tantarany nandeha eny ary dia inona zany zao no eny isy an'izay zavatra nitrango izay dia inona ny hoentsika eo amin'ny tompo zany anio mankatabavaka zesina mba tena ialany satria zany a izy zany lasa ohatrany hoe lasa manana toetra lasa mipetrapetra ohatrany lasa mipiteseza zany zany izy hoe nareo minakavy ohatrany hoe nareo ohatry fanareo tsy tatakavy mianahy zany ohatrany hoe misy eo anaty anderalany zany hoe tiangalany kokoa mihoatrana ivady aman-janany zany dia ohatrany natatra fanareo zany ohatrany tsy haiko filazana dia ohatrany hoe miteo manjakajaka dia fa ina miazo filatsanazy zany eny ary dia asepotra ndrindra to dia tena mangataka fiarahana amin'ny totam-bavaka zesina fa tena ndao fa hoentsika amin'ny tompo fa folo foana zesina andraraika ambe folo foana zay ny ataoko be efa mba atonony kosa dia hoelo foana tian'andriamanitra ve fanatry izany hoe angatabavaka mba ialany typetraka tamin'ny aty satria mitezany tena tsy miova mihitsy andao fa hoentina amin'ny tompo ary eny ary ia voaraitsika io hoentsika amin'ny tompo izay misy an'izay zoda rahalahiny vady izay mipetraka ao an-trano mipetraka ao efa hoy ianao hoe efa mataona ny 12 taona izy zany zay no mipetraka ao dia velomina tokoa izy amin'io manana vady kely any ambadika any vady tsy vadiny tena vadiny nefa fa ohatran'izay le izy izay efa fanidiminy moa sa fanimpiriny le izy dia azo le vesatra fa ny zavatra tena iombonana miara-mivavaka tsika ny zavatra anankiroa ny teneniko anao anatin'ilay izy miteny ianao hoe miara-mivavaka tsika dia avy eo izy nisan'iny zavatra ohatrany hoe ny seho iny tao an-trano dia mialany izy miteny hoe za tsy hialato mihitsy raha izay teneninao izay zany izy tahaka nyity seho mihitsy hoe izy no tiany vadinao kokoa no nareo vady aman-janany asa tao mahagaga hoy ny petera 1:4-12 ho antsika rehetra mpiaino mihitsy ho antsika rehetra ao anatin'ny ny fandehan'ny fiainana tsy atao mahagaga no hoe mivavaka ho amina zavatra raitsika ary tahaka ny hoe mitombo hery-vaika mitombo intensité me mafimafy kokoa zany ny fiombonana vavaka ao anatin'ilay izy dia gagitsika hoe to arakaraky ny vavahana ho an'ilay izy koa ny ohatran'ny me tsy mandeha amin'izay laoniny le fahitana azy enany zavatra inoko sy ampitaiko aminao satria izay ny teny any marika 2:4 hoe rehefa mivavaka nareo dia minofa efa nandray dia ho azonareo dia nijikany rehefa miara-miteny amen nangetsiky ny tenin'ny tompo any Matthieu 20:7 miteny hoe rehefa anankiroa no mifanaiky angataka zavatra amin'ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy dia ataon'ny tompo Jesosy io dia nijikany rehefa miteny amen miaraka zany tsika manoloana tranga anankiray dia ny tompo miasa zay valim-bavaka zany ao aorianan'izay ndao raha afaka hiara isotra ny tompo fa valim-bavaka izay zavatra nitranga tahaka le tenenina hoe ohatran'ny voamaika mipoaka le izy ohatran'ny voamaika to ratsy misy olona rehefa entina mibavaka ohatran'ny voamaika me ratsy be le toetrany zao ny teneniko anao le aty amin'ny tontolo hita maso pitiny kely ihany raha ampitahaina ny amin'ny tontolo tsy hita maso ady ara-panana io tsy ady ara-olona eto fotsiny dia hoe ao zay mahavita farany eto tsika dia zay ray tafajanona atao trano ato ary indraindray zay ny tia mifahavalo saintsika hoe hijeran'ilay izy arak'izay hoe io izy io dia zaty mila miala io ady any amin'ny tontolony fanahy raha raisitsika amin'le étage anankitelo fanazavantsika ny zavatra matetika dia aty amin'ny rihana voalohany le hita maso
ao amin'ny rihana faharoa ilay tontolo tsy hita maso izay misy ny ady io angery rahavavy efa averin'ny tompo amintsika ny amin'ny Korinthiana faharoa toko 10 iny manomboka ary amin'ny anjeny 7 hoe ny na de olona amin'ny nofo ary zahay de tsy fiadiana amin'ny nofo ny fiadiany tafika fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy handrava manda. Fantatrao moa fa misy manda be mihitsy nataony fidevoly amin'ny alalan'io zoda io amin'ny alalan'ny sy mbola manaiky ampiasainy mantsy de ampiasainy mihitsy apisy izy aloha efa nanao manda be ao anatin'izy io de aty anatintsika koa mbola voleny manda hafa de tandremo tsara mihitsy tandremo sao de azon'le faratsiny azon'le fiadiny nofo zay alefa ny fahavalo le fiadiny nofo raha mianonse mantsy de tena azoko mihitsy fa tena makaleo be le izy tenen'ny tolo mihitsy le miteny an'le hoe ny avatiana ho tsy raha monina ty zany de lasa kely foana de lasa vakivaky alana mihitsy le raha tandremo tsy andray ny fiadiny nofontsika ady ara-panahy io resaka io ary ny atonga atsika hoe ao anatin'io zany mampandresy atsika rahavavy any anatin'ny toepontsika any tena mivavaka tsika hoe hialao izy fa everiko fa ny toeponao aloha tena tiany tompo amboarina eno hitako be mihitsy ianao efa tena miteny mihitsy tiana efa 10 taona efa 12 taona efa teto any aritra de raina ny tompony amin'izay fahafahan'izay sao ny rahavavy raha vao mijery ny zavatra hita fotsiny tsika de reraka be raha ny 12 taona ndraisitsika tena ela be zany fa ampitao amin'ny mandrakizay anke 12 taona eno efa niaritra fa zao le teny hoe tsy mety miova mihitsy le izy tsy niova aloha le izy atreo fa le izy tsy hoe tsy mety hiova mihitsy tsy zay akory le tranga fa tsara be ny fotoanan'ny tompo efa eo ampanaovana an'le izy mihitsy izy zay mihitsy zany zao naseho any teo matoy zay tranga ohatrany hoe niaratsy le tranga satria tsy miainoainy fotsiny angeny Andriamanitra tsika mandray atanana izy zany mahatonga ny ohatrany hoe vao maika miasarotra io satria tsy mijanona fotsiny amin'izao ny devoly tsy mijanona fotsiny amin'izao izy fa hitany miaingany amin'ny tontolon'ny fanahany mampiasa ny anjeliny rehetra ny tompo mampiasa ny zavatra miseho de tahak'izay koa ny devoly de zany mahatonga le izy de tenenako anao hoe azagaga fa izao ny ampandresy atsika senao ao anatin'ity raharaha ty io mety rapitso izy de hialao tonga de hozy ianao ngamba fa amen zany tiana fa mety afaka 3 taona de kivindray ianao hoe tiana tsy amen zao raha afaka ny fotoanan'ny tompontsika ny tsara indrindra andao afahana amin'io ianao hitanao any amin'ity misy fomba fijery Paoly ny fatotra mahazo azy zay amin'ny Efesianina toko 7 any amin'ny Efesianina toko 7 rehefa asa ianao raha tsy fantatro ianao raha mpanaraka feonam-piaina amin'ny feonam-piaina efa nisy fotoantsika nianatra ny bokin'ny Efesianina de tamin'ny fotoana nianarantsika ny Efesianina toko 7 io de nianatra tsika hoe ndao ho resentsika ny alahelo tena fa manimba be mampatonga atsika tsy tafandroso everiko rahavavy fa mitady ho tratran'izay zao le tranga amin'le tena mavesatra le izy tsinona de lasa misaina le vesatra ataon'le olona ianao de reraka be io ampandresen'ny tompo amin'io ianao ijoro vavolombelona ianao de ho gaga fotsiny tsika rehetrarehetra sady tsy hoe gaga fotsiny fa hideran'Andriamanitra tsy misy toy izany amin'ny ataon'ny tompo amin'io fa rahavavy eo miatomboka ny anatin'ny fotsika jerenke mizavatra kely isarehako ny sainao ny fomba fitenin'ga Paoly ao amin'ny Efesianina toko 7:1 zao ny tenenin'ny Paoly hoe noho izany izao Paoly mpifatotra ny Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa andrasone mila azonao tsara tsaina tsara fa i Paoly tamin'ny nanoratra n'ity boky ny Efesianina ity de tany amponjy izy
ary mpifatotra tany am-ponja zany prisonnier voafonjany romanina izy tamin'ity fotoana ity. Fa rehefa tany am-ponja izy tsy le fonja ny eritreretiny, tsy hoe ndry mba mivavao anary reto afaka atao amin'ity fonjany romanina ity a. Tsy miteny izy hoe mpifatotra ny romanina, tsy zany. Zay ny zava-misy raha amin'ny tontolo hita maso dia mpifatotra ny romanina Paoly. Fa ny mahatonga ny Paoly mahateny any amin'ny Korintiana 2:4-7-9 any izy miteny an'iny hoe voageja manodidina zahay nefa tsy tery. Tena gejy ty Zoda ty rahavavy a, gejy ty. Ary ohatrany tena tery a, fa zao ndao hianatra amin'ny Paoly. Inona ny Paoly tao anatin'ity? Ny fijeriny anazy tany am-ponja kay. Fantatrao moa fa tsy misy indre mandeha, tsy misy Paoly miteny mba hoeto ambavaka reto hiala ato a. Ny Paoly ny fahitany azy mpifatotra Jesosy hono izy, mpifatotry Kristy Jesosy zay ny ataony any. Midikany noho ny aminareo jentilisa ravako. Fantatry moa fa misy sitrapon'Andriamanitra tsara sady akasitrana ary marina hoe mbola ao izy aloha amin'ity masin'androandroany ity. Mety rapiso le hiala ao a, mety amin'ny tapapolana, mety amin'ny farany taona. Sao hoe zay fotoana ny tompo eo dia sainy hoe ny tompony mandamina n'io zavatra io, dia sainy hoe alefa ary tompo fa mpifatotra ao a. Tiany Jesosy io kasiana, ary ny fikasiana azy dia Romanina 2:20, teny mahasosotra be. Tena zany mitsy ny ilay izy fa mahasosotra satria ilay izy miteny hoe rehefa noana hono le olona mandreraka ao an-trano dia ameo hanina, dia rehefa mangetaeta hono le izy dia ameo rano hosotrony. Fa raha manao an'izany hono ianao dia manambatra vainafo eo andohany. Jesosy anga tsy mety hoe tonga dia le hoe manambatra vainafo eo andohany fotsiny ny atao. Dia amin'izay mihiratra ny masony dia tonga izy dia tonga saina be dia miala ato. Nitadiavin'ny tompo amintsika le aty anatin'ny fotsika. Aty anatin'ny fotsika misy saina ny jeren'izay, jeriny hafa araka ny fijerin'ny tompo. Dia afaka rahavavy alohany anafahan'ny tompo hoe tena afaka tsy mipetraka ao aminareo tsony olona io mila tonga amin'izay toeran'izay ianao hoe afaka le any anatin'ny fonao any. Lasa afaka manome hanina azy na mandreraka ary izy. Izay fijery izay no sotomintsika bebe kokoa fa efa eo ambava ny valim-bavaka mahireza. Fa isika indray ny antso manaraka finaritra rahavako. Miaraba tompoko. Izao salama tsara tamin'ny saotran'ny tompo, ianao koa ndao zarao ny zavatra tianao zaraina. Tamin'izay ny vavolombelona tao tamin'ny faraparan'ny Desambra hoe sady na sany Jesoa dia sany Jesoa za tamin'izay ny vavolombelona faraparan'ny Desambra tamin'izay. Aveo zany zay tamin'ny vavolombelona tao dia janvier teo amin'ny premier janvier février teo zany nandalo fizahapetra tamin'ny zavatra midoroko vavolombelona satria ny olona niaraka tamin'ny midoroko vavolombelona zany miverina ny teny tamin'andry hoe ianao izy zany misaraka tamin'ilay olona niaraka taminazy. Za zany tamin'izay dia za zany sonike fa ohatra hoe vavavy tsara aloha doro vavolombelona zany tenety hoe efa nisitran'ny tompo aza efa nafahan'ny tompo aza fa za vatotry ny pasitony ohatr'izao doro vavolombelona sy ny tantara taminazy ny tenako te zany za. Za zany tsy mankena maly hoe enina ty fa ny vavavy tsara aloha se tena hoe ny vavavy tsara hoa dia Andriamanitra ihany hoany azo any atsinana ny fotsiny vavavy tsara aloha dia zavatra teny foana dia aveo zany za zany tena mivavaka hoe tompo inona ny sitraponao, inona ary ny tianao ataoko dia efa tena mivavaka zany dia aveo zany rehefa mivavaka dia nahafitenin'Andriamanitra ako ny tao amin'ny Isaia dia toko fahavalambin'ny folo aza mahatsiaro ny zavatra lasa intsony izy ary aza mihevitra ny zavatra taloha intsony. Zava-mahagazy eo amin'ny tenana hoe efa isika sy izao tsy alala izany va ianao. Mihevitra ozy izy tsy aloharana amin'ny tany karakaina dia
zany dia tenaandriamanitra zany ny tena ny tenaandriamanitra hoe aza mahatsiary ny zavatra talotsony na amin'ny tena ny zavatra talaty fa le tenaandriamanitra zany enkonety hoe tsy mamaty ao amin'ny sosika hoe zavatra taloha afaka hovaina zavatra vaovao zany afaka hoe lasa ny zavatra taloha ratsy rehetra dia iva vaovao izy satria zany izy efa niova ohatr'izany dia aveo zany tena mivavaka foana ny tena taloha teo amin'ny tompokana izao tsika ho andriamanitra dia fatariny soko dia fatariny efy dia fatariny eo amin'ny eritseritra ao dia misylana mitatra ao fahafatesana samytena hoe zavatra tsy nahivava tsy mahafantatra ny ao anatin'ny soka anatin'ny vavaka zany dia zay moa ro vavy zay ny dia miara-mivavaka andao aloha vavaka sika dia tena hoe vavaka amin'ny ranomasy eo amin'ny folo isan'andro miresaka amin'ny folo isan'andro dia rehefa tena hoe vavaka zany ianao dia avy indray natory azy zany ala dia hitako mitsy ohatry misy olona mipetraka teo ampiasan'ireo ampiteny teny hoe ny tsara hoy izy teny fanabianao dia rehefa tena mivavaka indray dia azo indray zany le tenin'andriamanitra ao amin'ny episode soko fatelo amby roapolo dia hoe indra hoy izy maniraka anjely eo alohanao hiaranao eny an-dalana ny toerana nomaniko anao mitandrema tena ny eo anatihany ny tsara ny feo fa tsy hamelanao andidy izy satria iteniko ny eo aminy tsara ny feony kosa ianao ka manao izay mitaresan-didiko anao dia fahavalonao ary rafinao dia nirasina zenitra zany zay tenin'andriamanitra izay dia mivavaka foana ihany dia niantso fanofin'andriamanitra an'izay azy zany dia ny azy zany tao anaty foka efa tena vonona hoe dia ambarany fanofin'andriamanitra io amiko ny ataoko sady tsy adesy zany tsisy hoe fanahoana fa zay rambarany io dia fotsiny dia niantso fanofin'andriamanitra dia hoe aza miverina miaraka aminazy soninao izy izy fa sady tovavy efa avy nampandrona izy ambozy izy miverina andohany dia tovavy avy nampandrona no miverina indray kosaka izy izany manko anazy dia ndraiky zany zay hoe aza miverina miaraka amin'ny siny ianao izy fa manenina ianao raha mbola miaraka aminazy ohatr'izao dia miteniteny zany dia efa za zany efa vonanaiky avy satria nanaiky hoe tsy eo fanofin'andriamanitra io na tenin'andriamanitra ohatra hoe anjely eo alohako zany iteny anako dia efa miteny taminazy zany hoe mitandrema tena dia za zany efa tena vonona hoe anaiky an'izay teny izay dia vavaka tena dia eo amin'izay aza any miteny anazy triko vaovao mafaly izy triko an'izay Jesoa-Kristy izy dia nambarako anazy ny fitiavany Jesoa dia tena nanaiky izy dia aveo izy nandray an'izay tokokoa zany dia miteny izy hoe aleo atsika izy zanonao mpinamanao mitakany anabavinao aza dia inao anazava dia mifampivavaka foanao atsika fa dia Jesoa-Kristy ihany any afaka hanangana indray sainanao afaka ampidelo iray sainanao fa matoa zany ianao ny tsy anjarako dia efa zay fidalan'andriamanitra fa tsy mahasoanao sady tsy toakinao zany fa andao tsy mivavaka dia mivavaka teo zany dia tena hoe ianao ve hoa tena vonina indray an'izay ohatr'izao dia misirity zany dia nandraiky izy dia zanako baiboly zany dia zanako boky dia avy eo niona zany zay dia nambarako anazy ny famonjeny Jesoa-Kristy nambarako anazy hoe Jesoa ihany ny afaka manapaka sekosekoa dia zao izy efa nandray an'i Jesoa izy zany ofitresa misony fiety etaetany aloha zany fahatsapako hoe nanaiky nandray an'i Jesoa izy ary tsapako hoe Jesoa ihany no nanangana ny tenany fa dia tena hoe tsy tenany ihany le tsy fantatra fa zay zany dia vavaka ho anazy foana afaka atao zany hoe tena zao zany tena latsaka hoe lehibe satana io sady anandovo foana io mitady hoe rehefa hitany ianao hoe sikana dia satria tam'zay dia voavolona hoe sikanao azy mafamy toko azy dia katako zany hoe heren'andriamanitra misy tian'andriamanitra tena iainako zany hoe tena sikana indre ianao tena nafahako indre ianao fa tsy hoe misikana fotsiny hoe tsy afakafaka fotsiny fa atamiko ianao tena afaka tena sikana dia tian'andriamanitra misy zany hoe tena niainako izay ary dia mizahampitra tamin'izay dia tena voninahitra ao an'andriamanitra rery any fa tena afaka zany tena tenindava fotsiny izy ato tamiko hoe tenena hoe andesika ho tena zay dia tsapako hoe mandeha amin'ny toloteny dia teny fiadanana be teny fahasambarana be dia tena falifaly foana satria tsapako hoe natamitsiraka nyfikafon'andriamanitra tsapako hoe tena hoe tena mafy le hoe tsy moramora mankasina nesy ny fikafonao fa tsapana hoe misy fikapoda le mbola mahita tsapana hoe rehefa fikafon'andriamanitra ny tena katoavinao dia mitondra fiadanana be tonga zavatra tsy takatry sainao ihany koa dia za zany zavatra tena teneniko atsika tanora hoe andao hitombona amin'ny tompony dia matoko ny olona miaraka tamintsika iny nesikenyandriamanitra teo amintsika dia andao tenentsika hoe tsy mahasoa atsika tsiny fa dia iry makafana atsika iny ilay bevoly
tanamboly ny mamerimberina ny fana fa matsiny tetin'andriamanitra dia tsy mahatsy atsiatsiny mahatsara atsika tombona hoe hitaka ao amin'ity za zao dia tena misy foana zany mitombo dia misy teo mihitsy hoe elasa hoe mahita amin'ny tena lasa teo mantsy ianao mahitanao zao eo ianao dia inona mihitsy le teo midaidaka an'izao hoe tena mitombona ao amin'ny tompo za zany zao tena tsapy hoe akasiky no tiarahako amin'ny tompona dia atao hoe efa mibe foana za dia akasiky tsara eo amin'ny tompona dia efa mahita hoe mitompo manome njara sady tiasinao anahy misany dia za tsy fona mangatavavaka tena mba itanina n'ilay anjara nomany tompo anao fa tsy maika tsy fitiavan'izao tompozao sy filany fa tena hoe mitombona tsara ao amin'ny tompo akasiky dia rehetra sy eo amin'ny tompo dia iandry tsara ilay anjara dia atao amin'ny tainy tompo ary mankasitraka ny zara io sorantsika ny tompo ny fijoroana vavolombelona zavatra mafisitsika tsara tokoa hoe rehefa mijoro vavolombelon'ny tompontsika mahita le teny any amin'ny apokalypsy 2:10 intsika andasoloverentsika vakina kely zay apokalypsy 2:10 ary amin'ny anjiny 1:10 izy miteny hoe izy ireo naharesy ndasolo manomboka amin'ny anjiny 10 ny vakina hoe nare feo mahery tany an-danitra na hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny satria nazera ilay mpiapangan-dralantsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'andriamantsika andro amanalina ary izy ireo naharesy azy naharesy an'ilay mpiapangany devoly ratsy fanahy eo naharesy azy no ny amin'ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamy ainy intsony dia ho faty asa izay ny andresentsika ny fahavalo ny rahan'i Jesosy efa nalatsa ny soamantsara ary afaka raisina sy iainana ho antsika manokana dia ny teny filazana an'izay nataon'ny tompo antsika izay ilay teny fijoroana vavolombelona dia izay ny andresentsika azy ary tsy mahafaly an'ny devoly tena mampitombo antsika ara-panahy nefa ny fijoroana vavolombelona tsy mahafaly an'ny devoly ka mahatonga anazy anao zavatra amboly zavatra fa be dia be mba apakivy atsika fa misaotra ny tompo hoe tafajoro tsara ianao raha vavy tao anatin'izany zavatra any dia hoe tsika amin'ny tompo fa efa noman'ny tompo any izay vady sahaza ho anao izay dia ifanena soamantsara hoe tsika amin'ny tompo tokoa tahin'ny tompo daholo ilay tsy hoe daholo moa fa tsy hoe olona be da be ilay hoe ho vady fa betsaka nareo betsaka no miandry an'izay hoe vady sahaza mety mitady an'izay mihitsy koa ny fomba ilazana azy iray dia ao anatin'ny andraikitritsika ny mivavaka ho an'iny olona iny ilay izy mantsy tsy hoe olona voaforonon'Andriamanitra zao ilay izy fa efa nisy efa any izy any dia anjarantsika no mivavaka ho azy koa amin'ny fotoanan'ny tompo dia mifanena soamantsara dia ampahery antsika mihitsy hoe manoro lalana io tompo io miteny hoe tia ny lalana dia ilay fanamanka toy izay zava-dehibe aza-donoina le tenin'Andriamanitra ny amin'ny Koritianina any le manambara an'le hoe aoka ny henitsika senao hoeny mazava tsara dia rehefa tsy koa dia tsy mazava tsara. Koritiana 2:1 ary amin'ny andininy fafito ambin'ny folo ariny manomboka vakiko aminao hoe korany kasan'izany moa nanao kitotoa tsy manao fikasana kitotoa ary izay zavatra kasaiko moa kasaiko araka ny nofo va mba hanaovako eny foana sy tsy foana fa raha matoko koa Andriamanitra ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsy fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay nitorianay teo aminareo dia Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsy fa ao aminy dia eny ihany. Izay ny tenentsika tsy hoe akory ny dikan'izany hoe izay rehetra miteny aminao hoe eny dia eny na izay miteny aminao hoe tiako ianao rehetrarehetra ity dia hoe ka hoe eny ihany no ny aty amin'ny tompo nefa zaho amin'ny tompo dia eny daholo foana tsy izay le tiako ambara aminao fa le ambarantsika nataon'ny tompo mazava tsara hoe ny saraka zany ianao sy ny olona iny dia aza siana fisalasalana be rehefa tsy dia tsy rehefa eny tamin'ny fisarahana dia eny izay dia tazomintsika izay mahireza tsara raisitsika indray ny antsika manaraka
miarahaba sina fanantenana arabaina koa ianao rehefa afako finaritra ianao aoko izay zany satrany AVC tamin'ny volana rey dia fanesalama izy akanina tsara efa nandeha fa niteny tsara dia nanao fitily izy tamin'ny volana desambra dia lasa tsy mahinteny tsony izy fa lasa ohatrany hoe misy zavatra anao ny ao amin'ny tendany dia tsy mahinana vetikanina tsony dia izay zany mba angatahanay hoe vahaolana hoe torohevitra sy vavaka ay tapaka mola izy ia voaraitsika miresaka hoe nanao AVC izy dia efa tena tafaverina tamin'ny lohan'ny kokoa ny zavatra rehetra dia nefa hoe nisy an'izay hoe nanao vaksiny tsy haiko na hoe tena tao aorian'ilay vaksiny tanteraka mihitsy dia nisy an'izay zavatra mety tranga mety hisy mihitsy zany tsy hoe mety hisy mihitsy fa zavatra tranga mety tranga ny zavatra toy izany tsy fantatro loatra na efa nandeha toeram-pitsaboana mazava tsara ny hoe manao vaksiny mantsy arakara tsy fantatro hoe inona zao ilay vaksiny natao fa ny vaksiny amin'ny ankapobeny dia manalefaka aloha ny hery fiarovana izy satria mandefa n'ilay aretina amina fomba malefaka dia malefaka aty amintsika mba hamorona ny vatana an'ilay fiarovana le fiarovana rehefa tena mipotra ilay aretina mafy be ohatr'izay ny fomba fiasan'ny vaksiny ndikany mety misy tranga misy vaksiny aloha tena hoe contre-indiqué na hoe tsy natao an'ny olona efa manana aretina mitaiza na aretina efa navesatra ny AVC ohatr'izay zao na fahatapahana lalan-drà dia isan'ny hoe aretina sarotra zany aretina sady aretina mitaiza no efa nitranga mihitsy zany hoe le fahasarotana ny olona voan'ny AVC mantsy raha resaka médical tsotra ny lazaintsika izay le tsy maintsy hanaraha maso tsara mety isy fotoana hatrany ihany mety isy fotoana ny hoe rechute na hoe lasa niverina nisy an'ilay fahatapahana lalan-drandray possible be mihitsy n'izay dia io tsy misy hoe ratsy vitana na inona akory fa any amin'ilay fandaminan'ilay Andriamanitra tsy takatra ny saintsika any miaraka amin'ilay fandehan'ny vatana aty anatintsika aty dia samy manana ny toe-batany dia tsy fantatro raha efa nanatona toeram-pitsaboana manokana nareo tao anatin'izay nijery hoe tao amin'ilay hoe tsy niteny izy tsy tafa ny sakafo tsara ve izy teo efa nijerena ve ilay tension any mila verenina jerena kely mantsy hatrany amin'ilay manao ny fitarafana ny any anatin'ny ati-doha mihitsy hoe misy zavatra sahirana ve lasa nanao misy fahatapahana ve ny fikorinan'ny raha any sa nanahoana zany rehetra zany ny Covid manokana satria fanzahoako azy hoe vaksina Covid ilay natao Covid manokana mantsy koa dia misy miasa any anatin'le mahatonga fahatsetsenana lalan-drà madinika kely zany ny Covid dia zany rehetrarehetra zany mety fangaro ao anatin'ilay tranga daholo tsy afaka miteny aminao mazava hoe tsy maintsy izao ny zavatra misehoana tsy maintsy izao tsy afaka hitentsika hoe le vaksiny zany tsy mahombona le vaksiny zany tena ratsy be tsy afaka miteny an'izay tsika satria samy manana ny trangany tsirairay tena samy manana ny trangany dia izay le mila andinihana tsara rehefa hoe raha anao vaksiny tsika dia mandinika tsara aloha manontany tsara indraindray maika fotsiny satria mety efa nilahadahatra elaela mety ambany ankapobeny koa nefa tsisy milahatra tsony fa manontany tsara indraindray le tsika mpiasa ny fahasalamana re andao anao ny fanontaniana tokony ho apetraka ara-dalàna tsara zay vao manao ny vaksiny fa misy karazana vaksiny izay tena tsy mety amin'ny karazana olona efa misy aretina samihafa amin'ny vatany
dia andaontsika hitondrana azy eo amin'ny tompo izay zao tanao izay hoentintsika amin'izay soa aty amin'ny lafi ny ara-pananjy rehefa tsika azy a tazomintsika ry le romanina milaza fa niaviany zavatra rehetra ny tompontsika antony zavatra rehetra miazona ny zavatra rehetra izy eo ampovoany eo dia nitsika ny ao anatiny io tsy hoe manary ny tompo sanatry mihitsy izany tsy manary izy a mety mampahory izy hoe any amin'ny fitomanina fahatelo any amin'ny anjiny raiky amby telopolo hatramin'ny telo amby telopolo any miteny an'izay ny tompo hoe daso aloha vakitsika mihitsy iny fa mampahery atsika hoe tsy hanary mandrakizay ny tompo fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrapony fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona tazomintsika izany tenin'ny tompo izany mbola miantro io Andriamanitra io tena tiany io zao dahanao io dia rahantsika mivavaka ny fanasitranana manontolo azy amin'ilay ikasan'ny tompontsika azy amin'ilay ikasan'ny tompontsika azy fa manana ny programme tsara ny tompo ho an'io zao dahanao io. Mbola tapaky ny antsika iny aloha dia andrasantsika ny antso manaraka re. Miaraba tompo. Tsy maninona ena kely aloha ny radio ansere dia finaritra ianao. Zay angamba? Anankiroa ny zavatra saka antaniko zokitina anankiray momba ny faneken'ny vehivavy mivady hoe tena ny faniriana rehetra mihitsy re zany hoe miankina amin'ny lehilahy daholo mihitsy satria le resaka hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo zany hoe tena tsy manakafidy zany ny vehivavy rehefa hoe raha hoe toerin'ny lehilahy zany le safidy amin'ny zavatra rehetra rehetra hoe manaiky amin'ny zavatra rehetra mba tiako ilany fanazavana dia ny anankiray za taon'ny korala anankiray ohatrany hoe nitoro filazantsara tao zany io korala io nefa ao amin'ny fiangonana efa tena miorina tsara manana pastera tena hoe nitoro filazantsara mazava tsara mihitsy zany e korala nisana io tena efa mahafantatra tsara ny mazava ny sitrapon'Andriamanitra dia nefa tena minity manaraka an'iny izy dia ohatrany tsy tamana tao mihitsy zany za mahita le tsy firaran'izy zareo an'le tenin'Andriamanitra tsara no ohatrany anisan'ny tompon'andraiky tsara mpanatao miala zany za dia tena hoe fandraisan'ny olona be dia be an'le izy hoe ianao natao fanasina indray miala angazay tianao ny tokony hivan'ny ankizy fo tsisy fotoananao fa an'Andriamanitra fa ianao mitory aminy anjarinao nefa efa fotoana efa ela le izy mo sady hitako mihitsy hoe tena mahafantatra zany zareo fa tsy hoe olona mbola tsy mahalala fa hoe tsy miraran'Andriamanitra fotsiny dia koa mba angatahako fanazavana hoe disy zay zany za amin'izay lafo amin'izay manaona sitrapon'Andriamanitra nda hoary tahiny tomponareo mianaka kely zany iny ary nda hoary hatraizany hoe manaiky ny vady ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny fiasiana toko 5 teny any amin'ny le nyteneninao aloha hoe Genesis toko 7 le tamin'ny zavatra vokatry ny tsy fankatoavan'ny Eva sy Adama dia teny Andriamanitra hoe ndraso aloha vakina mihitsy fa zay le resaka faniriana ny teneninao teo hoe anjeny 5:40 ny tenenintsika hoy Andriamanitra tamindra vehivavy ahabe dia ahabe ny fahorianao aho indrindra fa raha manananaka ianao ary fahoriana no hiterahanao zanaka ary ny vadinao ny antehera ny fanirianao ka izy no hanapaka anao. Zay ilay teninao teo dia miteny ianao hoe tsy manana safidy tsony ve? Tena manana safidy mihitsy tokoa ka ilay teny moa aty amin'ny lafiny anankiroa rehefa miteny ilay fiasiana toko 5 ny apôstôly Paul dia miteny amin'ny fenitry ny antsoina hoe ankohonana kristianina izy ao anatiny. Ny ankohonana kristianina sy ny fiarahamonina kristianina dia ao anatin'ilay ankohonana ambarany voalohany aloha le hoe ohatry ny ahoana le lehilahy, ohatry ny ahoana le vehivavy, dia ohatry ny ahoana ny zanaka, dia ohatry ny ahoana ny ray aman-dreny sy ny zanaka sy ray aman-dreny. Tsy tokony hoe mandeha irery le izy ny tokony ho izy fa mialo lalana ny fitiavana hatrany hatrany ny mila mialo lalana ao anatiny. Teny le tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny itiavan'ny Kristy ny fiangonana no izay ny fenitra hoe itiavan'ny lahy
ny vavy hitiavany vadiny ny vehivavy vadiny. Dia ny fenitra na hoe standard ny tokony ho izy zany ny tsara indrindra, izay tsy hoe akory hoe idéaly tsy ho takatra fa sitrapon'Andriamanitra tsara kasitrahana ary marina ho ana tokantrano izay efa navaozon'ny tompo, efa tokantrano mifoe ka mifoha ilay lehilahy dia mifoha ilay vehivavy, dia izay tokantrano hoe ilay lehilahy tia ny vadiny. Dia ohatra ny any amin'ilay jaona voalohany toko faefatra hoe isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Jesosy tia antsika taloha mantsy dia lasa noho izay fitiavan'i Jesosy izay dia tiantsika ny manompo azy. Ary tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy ilay hoe isika manompo azy, nefa ohatran'ireny hoe terena fotsiny ireny. Tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra. Anka izay ilay filazan'ny teny tompo azy hoe halany izany, halany. Raha ohatra ka lasa manao zavatra ohatra hoe tsy maintsy manao an'ity tahaka ny hoe didy fotsiny anaovantsika azy. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany satria tsy izany ilay manompo azy amin'ny fo rehetra, ny fihetsepoky manontolo mihitsy izany miroso makany amin'ny tompo any tia azy. Dia manamboatra na ho amin'izay fitiavana izay ny anamboaran'ny tompo amin'izay, tsy hoe tefeny ho lasa me afaka mety manatsafidy, fa me ohatrany hoe voatery dia miteny ho azy hoe tianazy. Tsy izay le izy, fa asehony amin'ny fomba tsy takatra ny saiko sy mialala isan'andro hoe tiana tena tiako ianao. Dia rehefa manao an'izay amiko izy dia lasa iny fa lasa miboiboika koa miteny hoe tena tiako ianao Jesosy. Izay endrika fitiavana izay, ilay fitiavana olon-droa ao anatin'ny fiainam-panambadiana izay ilay idéaly. Hiteny amin'ny vady lehilahy mihitsy aloha izany zao tsika hoe ny ankabeazan'ny fotoana amin'ilay izy mantsy aloha raha avako dia ohatrany hoe tsy tena misy izay, fa soavana be mihitsy ianao raim-pianakaviana hoe mity ny vadinao ary tena mampirisika anao hoe andao ataovy hatrany, fa izay ilay modelin'i Jesosy. Rehefa tia ny vady ianao amin'ilay fitiavan'i Jesosy ny fiangonana dia tena tsy sarotra mihitsy. Ny problema mitranga izany dia ity: le lehilahy tena tsy mampiseho fitiavana an'ilay vadiny, na dia atao hoe mampiseho fitiavana ray isan-jato an'ilay vadiny, fa izy kosa aloha dia tena mitaky mihitsy hoe ekeo azafa zany sefo atao trano ato, nareo tsy manaiky ana mihitsy, satria ilay izy tsisy miaino mihitsy ilay vehivavy rehefa miteny. Izany ange ny dikany hoe tiany, izany ange ny dikan'ilay izy. Izay ilay fenitra aloha. Mety sany amin'ilay fenitra mantsy izany zao tsika asianao fa mety mbola lavitra an'ilay izy, satria lehilahy aloha mbola mianatra amin'ity be amin'i Jesosy dia raha ny tompo fa dia tsisy diso mihitsy akory nametrahan'ny tompo hoe io ilay vady. Fa azahoako azy raha vavy tahaka ny ankabeazan'ny vehivavy ihany moa dia ohatrany tsy tena mahafinaritra koa ilay vady. Ndraso hoe tsy ataoko hoe tsy tena mahafinaritra ihany koa, fa somary tena sarotra ny manaiky an'ilay ao an-trano ao. Izay ilay izy ndry tena azontsika mihitsy. Fa zao na tahaka an'izay ary nefa tsika zany tena tsy isika asianao mihitsy ny teny hoe satria nareo efa tsy tiana ihany rariny mihitsy izany raha tsy manaiky. Tsy izay ilay sary mianatra tsika se tsika mantsy ny ataontsika araka ny Kolosiana 3:20 dia ataontsika ho an'ny tompo ilay rara, tsy ho an'ny olona. Misy fotoana mantsy mahakivy be mihitsy ny manao zavatra ho an'ny olona, fa aloha tao ambony lavitra noho izay ilay olona raha mantsy ohatrany tsy dia mahamarika amin'ny fiainana ataonao akory, nefa ianao efa manao fahafohizan-tena be indraindray ndry sofa ny tompo mahita. Ary izay ilay izy noho ny amin'ny tompo dia miteny anao hoe dao anaiky, mianatra manaiky. Miteny moa ianao hoe tsy manana safidy tsony ve zany tsika? Le safidy raha avako ananantsika soa aman-tsara mihitsy io safidy io, fa aty amin'ilay safidy
hitanao ny dikany hoe tsy mana-tsafidy mantsy ohatran'ireny olona hoe voafatotra reny azy zany. Bisaina zany hoe tena nambady an'ity zany dia tena tsy maintsy manaiky an'ity na mandeha akaviana akavanana nefa lasa ohatrany hoe terena be ohatran'izay. Ny ananantsika an' Jesosy dia manome antsika safidy malalaka. Safidy ny anaiky na tsy mahafinaritra ara le izy. Fantatrao moa fa taloha tamintsika tsy nanana an' Jesosy tsy manana safidy tsika. Tsy manana safidy tsika fa ny any amin'ny nofontsika tonga dia miteny antsika fotsiny tsika tsy manaiky an'izany. Tonga dia hoe tsy mahay an'izany, tsy mahay an'izany manaiky izany tsika fa tonga dia tsy manaiky. Tsisy safidy, izay tenen'ny nofo dia izay. Fa izao ny fahasoavana ao anatin'ny fananana amin'ny Tompo. Afaka zakay no miregle mijery hoe izay ilay teneniny any amin'ny Deutéronomie 3:7 miantso ny lanitra sy ny tany anio ny Tompo ho vavolombelona fefa nataoko teo anatrehanareo ny fiainana sy ny fahafatesana. Aty amin'ilay nofoko ange dia miteny aho hoe tena tsy lasa mihitsy zany zavatra mila ekeny zany, tena tsy nieritreritro mihitsy zany, tena mijaly izay ilay zany ny ataon'ilay nofo. Fa ny fahasoavana manana ny Tompo afaka misafidy hoe za misafidy ny tsy hijaly na dia ohatran'izay ara le izy, fa za anaiky ary manaiky nefa tsy ataoko hoe tsy henoko hoe mampijaly fa mahafaly satria fankatoavako ny Tompo le izy. Mety tena misy zavatra tsy haiko miteny azy aminao rahavavy fa izao no teneniko anao hoe fahasoavana io manaiky io ary andao alaina ny amin'ny Tompo le faharetana, le fahalemepana zany rehetrarehetra zany ange ao amin'izay so daholo hoe efa ao zany fahalaina miatrika an'le zavatra. Zao misy teny anankiray izay fomba fiteny eo amin'izao tontolo izao ty fa tena tsara tarehy koa nefa misy fahendrena ianarana ao anatin'ilay izy hoe miditra ao anatin'ny biraoan'ny lehibe ianao zany le mpiasa kely dia miditra ao anatin'ny biraoany ianao mitondra ny hevitra ao dia mivoaka avao ianao ny hevitra ao ny raisiny hoe heviny dia lazainy fa heviny. Tsy haiko tsara mandika azy amin'ny teny gasy fa ohatran'izay ilay hevitra ny dikany dia ity. Misy hevitra anankiray raisitsika ange zao hoe manana misy fikasana ianao zany misy zavatra mba irinao ohatr'izao ny fomba fanaovana azy na ohatr'izao dia resahanao nefa tonga dia tsy be ny tenenin'ilay vadinao. Le izy mety marombotra be mihitsy fa manahoana raha ao anatin'ilay izy dia misafidy ianao hoe za zao hisafidy ny tsy hososotra amin'izany tsy fanekena ny hevitro zany, misafidy ny tsy hisafoaka fa misafidy ny anaiky. Anananao izay safidy izay satria fa namahery sy fitiavana ary fahononam-pony ao anatinao Timoty 2:7. Fa izao rehefa miteny zany ny anazy zany asisiny ihany ny heviny dia ny hevitra ao mety ambola ambanimbaniana sy ny sisa mihitsy ianao efa tsy taitra amin'izany intsony satria tsy ao anatin'ny fanambanibaninany ianao ny fantatrao mahizy azy ianao fa Jesosy ny mahizy azy ianao fa izao manaiky ianao zany lazaiko anao fa iny toeponao iny iny ianao manaiky iny ianao makatò iny no hitan'Andriamanitra ary izay le hoe misafidiana ny fiainana dia ho velonareo. Ny fahitantsika azy ety amin'ny tontolo hita maso hoe resy azy zany dia ohatrany tsisy dikany mihitsy zany ny hevitro rehetra dia ohatrany hoe tsy maintsy miankina amin'nity foana zany ohatra izany ilay fomba fijery izay ny ety amin'ny tontolo hita maso. Any amin'ny tontolo tsy hita maso raha avako ianao no mandresy ao anatiny dia jerenao mihitsy ain'Andriamanitra tsara. Efa be da be ny afaka manao fijoroana ny fahavolombelona ny amin'izany ny amin'ny hoe nisy hevitra na raha na aloha zany ny hevitry le ray eny ary fa izay ny atao fa ny efa rany io raha avako
le hevitrao mbola tsara lavitra noho le hevitrao ara no mipotro eo indray rehefa avy eo no hita hoe hoay ay ve tena tsara le hevitrao fa ao anatin'ilay izy nefa misy tombo-pakatoavana mahazo valim-potia ianao isaky ny makato valim-potiany amin'Andriamanitra tsara tare ary misy filaminana satria tsy nisy niakapofona tao an-trano tao tsika vehivavy ho atsika vehivavy manokana rehefa tsika senao zay no mifo io tokantrano io na mbola mampime be hoe tena farahidiny mandreraka zay le hoe mampime mo hoe farahidiny mandreraka be ara le vady ao an-trano ao rehefa tsika senao no fo manapa-kevitra no hoe misafidy na le anankiray fotsiny any azy satria mety enao koa le lehilahy ianao efa manao zay azonao atao fa le vehivavy mahagaga be ny ataony aza taitaitra fa mahereza manao zay anjaranao ainy tompony manodina ny raharaha amin'ny fotoanany tsara dia mandroso amin'ny fahatsarana ny tokantrano. Hoy ianao tao hoe resaka choral le choral zany niala tao ianao dia tenitenen'ny olona be hoe disony ianao ny zavatra tiako sariana sainao tsara aloha dia ity mazava tsara ny tenin'Andriamanitra toriana ao amin'ny fiangonana dia raina ny tompo tsara be zany hoe manana ny mazava ve mazava tsara ny tenin'Andriamanitra toriana ao amin'ny choral tsara be zany fa tsy midika ravako zany hoe olona manana ny tompo daholo ny ao zay fomba fijery zay aloha tena mila ananantsika mihitsy zay tsy mora mahatafotoana atsika ny anatin'ny fiangonana indrindra fa ny fiangonan-dehibe tena aloha tena ankoatr'izay fa indrindra fiangonana lehibe dia tsy hoe rehefa bandray fanasan'ny tompo dia manana an' Jesosy dia hoe nandray ny tenin'Andriamanitra ny vony afantarantsika ny azo raha ohatran'izay le sary ao anatin'le choral dia tena le choral mbola mila entina amin'le mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny fafito amby folo iny inona zay mifona aminao atompo ampahirato ny masony fa tena le fiovam-po mihitsy mbola tsy tany ny olona rehefa ny olana be zany rehefa betsaka le olona miara-mivavaka nefa tsy voajery tsara amin'ny atsipiriany tsara hoe ohatry ny ahoana marina moa ny fiovam-pon'ity olona ity dia lasa olona mpanara-drendrano ny betsaka dia avy eo tena mahatafotoana tokoa everiko fa izay le izy rahavavy sa manokana aloha tena tsy mahametsiny ianao raha ohatra ka hita fa le fisakaizana le finamanana lay fiarahamonina mitona amin'ny ratsy tena misy fotoana nge matanjaka be le dindona zao tontolo zao ao anatin'ireny lazaina fasehatra kristianina ireny nefa ny frean'izao tontolo zao ny frean-kevitra zao tontolo zao no matanjaka be ao satria mety ny akabiazan'ny mpitarika mihitsy ny tena mbola tsy ao amin'ny tompo dia mampieritreritra antsika sy ianao mpitarika rehetra zany efa amin'ny tompo ve ianao ty fa raha vao tsy ao amin'ny tompo tsara ianao dia tena mijaly ny ondry ary adinin'ny tompo amin'izany tsika sa tenenin'ny tompo mihitsy amin'le fiteniny an'le fariseusy mpanoradalàna fa be fariseusy mpanoradalàna be mihitsy aza tezitra aloha ianao hoe teny zavatra ohatr'izany satria zay le zava-misy zay le zava-misy mba piratra ny masontsika hoe mila hitoriana filazantsara ao anatin'ny fiangonana ao anatin'le choral hitoriana n'le famonjena mihitsy satria misy olona tena mbola tsy nandray famonjena mihitsy ao anka lasa matanjaka be ny influence ratsy sa tsy mahametsiny anao mihitsy fa zao kosa nefa nyteneniko anao hoe misy fotoana le fomba fijery zay no mila jerentsika satria hoentin'ny tompo any amin'ny tsara zany tsika manana sehatra hoe tena kristianina tena izy tsy olona manao kristianina be loatra nge ny olona manao kristianina ianao ty ve zao manao kristianina sa tena kristianina mba antanio kely hoe ny tenanao antanio manao kristianina moa za ty sa tena izy fa be da be ny manao kristianina dia misy pozipoziny rehefa lahady izy dia pozipoziny ohatry ny kristianina fa rehefa mivoaka ny fiangonana ry amin'ny WC izy dia aikay ny tena izy tena jentilisa izy le any amin'ny WC teneniko anao zany rehefa le lahady dia misy karazam-piainana mihitsy any amin'ny trano fisainana samy hafa amin'ny fiangonana any dia gaga ianao hoe
so ihany fa ny amin'ny fiangonanareo efa kely sisa dia tsisy an'izany tsony fa ndao ny aporsiako anao hoe izay le tranga pisy any amin'ny fiangonana be dia be dia anjarantsika tokoa za tsy mahametsiny anao ny ala tao ianao fa ny amin'izay ametrahany tompo anao dia andao jerentsika hoe andao mahereza mijoro ho fanasina tokoa mieritreritra an'izay mandiso fanantenana be zany mieritreritra hoe zao ve le kristianina ohatr'izao ve le kristianina ny tokony ho izy raha misy zavatra ny kristianina ndika tsy hoe olona le kristianina tena izy tsy hoe olona tsy misy fahotana ninina tsony fa olona mety atoro zany olona tsy mahazaka manota zany fa rehefa manota dia tsy mahazoaina dia mifona dia misy dia hita mihitsy hoe mandroso ny fiainana fa raha ohatra aloha le izy tsy taitra akory izy manao ny sipa rehetrarehetra sipaina dolina diakona na inona tonga nge dia tsorona ohatr' izany mihitsy fa zany le fiainam-piangonana misy fotoana zany aloha tena malahelo ny tompo mijery an'izany ary raha ohatra izany le karazana fiangonana dia lasa dia manina ianao ny gaga hoe misy fiangonana mijoro ery dia ery koa fa andao rangaha tena anao kristianina tena izy any kristianina tena izy fa tsy hoe manao sarisariny fotsiny dia mijoroany amin'izay ameny tompo anao mangatamy tompo ary hoe aizarany sehatra sahi mijoro aza manaiky hoe tsy eniko be le vesatra ny anatinao tenitenen'ny olona hoe zao avitsorany amin'ny tompo ilay teny mandratra sy ny sisa rehetra dia raisony fandresen-dahatra mitomboa amin'izay fikambanana na sehatra mila misy fiombonana tsika tsy mety ny hoe mahasositra ao ampiangonana eo dia ny RVM fotsiny ny anaiko ny enoko isan-kalahady maraina dia fizay tsy izay le antom-pisiny radio vaovao masoa tsy atonga anao tsy ho any ampiangonana le makany ampiangonana tsy resaka manao présence hoe tia tompoko any dia avy eo veloma tsy izay fa ankohonana kristianina tena ilaitsika ny manana fiombonana piny tena izy dia mampitombo atsika sy izarantsika mba hampitombo ny hafa koa ny fisentsika tahiny tompo ianao resitsika indray ny antsika manaraka miarabanao ny anaran'i Jesosy tena marina mihitsy ny tenenanao teo tiana fa zany tena ianao zany rehefa manao ny tompo dia misy manendrika foana ianao ary zavatra tena mampahagaga anahy tena nefa totoko makidy anahy arakaraky ny risiko ny mampisy olana eo amin'ny saina mampitena indray anao hoe misy hoe manara-dia an'i Jesosy hoe ohatra zao hoe nefa ny amin'ny teny hoe tapapiriny Jesosy zao tena misy tena tapapiriny Jesosy zao zavatra olana dia magana reo misy tena ndraindray tena ataon'ny olonanao tena fizaka na mivadina ohatra anao raha manendrika anao fanatisina fivavahana zany hoe mba mivavaka efa mivavaka dia atao mikolokolo fivavahana fa tsy atao lava be ianao atatrano radio-pirenena koa lenonao ohatr'izany fa ampaherezako an'le ravady teo efa manara-dia ny toko tena tsy maintsy miasa dia mahazo ny tena valopisiany an-danitra fa tsy mahakidy zany fa tena mijoro avolombelona fa ny tena mafy ndraindray tena mitomany misy ny hoe hoe ohatra zao ianao hoe le ianatra anao akato marena zao dia impiry makany ampiangonana mandeha maraina dia andehako foana amin'ny raika ambin'ny folo fa inona miatao any ohatr'izany le izy dia tena ianao zany tena hoe miezaka misy ny anao hoe sy mamaly ianao fa dia hoe zako ny fananolona tena man Jesosy tsy ampafiry ny letony Jesosy zao zavatra mahazo anazy zao dia apetrako aminazy dia mpino fifaliana foana zany na enjeh anarany afony zany efa mampisaotsiotra kristianina ohatry amin'ilay olona manao anareo ataoko hoe ataoko tapavareo misy ny hoe minona ny enjehnareo anafony efa atao Jesosy dia zako koa tena dia manavatra amin'le mpino zany hoe azaki fa mbola
manana varotsy lehibe tsika rehefa ratsy zay ny arinatsika le mandalo mety hoe fadalovana zao le hoe zany fa tsisy zavatra zay jesosy atao le mangatapavaka ihany amin'ny tribunaly amin'ny laka misy zao de tany fiziko teny atosy de etina mbavaka etina am jesosy izy tokoa de mirary soa daholo fa mahafinaritra be le fandarana de tainy jesosy tika ma tainy tompoko ianao ravavy misaotra ny tompony amin'ny fijoroana vavolombelona fijoroantsika tsirairay toy izay le fiainana mihitsy ange samy mandalo ny karazany avy fa rehefa zoina dia misy zavatra iraisana be mihitsy ao anatin'ny zavatra tsy maintsy teneko asia mihitsy tsy maintsy misy izay fanenjehan'izay aleo aloha vakiako aminao mihitsy le petera voalohany toko faefatra iny tsy maninona manomboka eo amin'ny anjiny faharoa ambin'ny folo any amaky hatreo amin'ny fahasivy ambin'ny folo fa vakiako tsy ela fa zataitra ianao mamelona antsika ny tenin'Andriamanitra ary malalo azagaga noho ny fizantoetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra ary aza atao zavatra mahagaga manjoa anareo zany eo tsy ndriko tsara mihitsy hoe aza atao mahagaga misy fotoana ho antsika ela be gaga ihany ny zavatra mitranga amintsika dia gaga aloha tsika 3 volana tsy tafetsika mihitsy fa gaga aloha tompo fa maninona aga dia fa maninona ngaza tsy tianao indray ngaza tsy ohatr'izao efa tenenin'ny tompo fa le izy dia tena manampy atsika mihitsy le avaty anatin'ny loha avetrany misaina hoe Jesosy sainao nge le fomba hiatrehana an'ilay izy miaraka amin'ny foketraka avy miteny hoe vinona indray ary ty fa nahoana sa miaraka amin'ny feno fifaliana zay indrindra le tenenin'ny tompony amin'ilay Matthieu toko 5 le miteny hoe mifalisy miravoravo raha enjehana noho ny fahamarinana nareo mifalisy miravoravo dia manana safidy mihitsy ianao isaky le fotoana tsy tsika ne rehefa manao jeritodika an'ilay izy dia mahita hoe ay tsara tena ohatr'izao ihany tokoa ka ny fitondran'ny tompo tao anatiny tsara be zay efa lesona tsara be le efa hoe maka lesona amin'le lasa fa manahoana raha tsy efa lasa efa tapitra herintaona le nandihan'le Covid zay ianao vao mahita hoe tena ny tompo kosa aloha tena mahay ny tompo rangaha zay vao miainga le fiderana zay ianao vao mahita hoe le fanenjehany tika tena misy fahasoavana be ndao rangaha hiakatra lenta ambonimbony kokoa eo ampiatrehana an'le izy mihitsy zao zany le izao ny atrehana zao nisy vanim-potoana ao anatin'ity radio antsika misy tena fahasarotana be ty ny radio any amin'ny faritra tena misy fizantoetra be mihitsy mandeha aty anatin'ny lohako aty anatin'ny fiainako ray manontolo aty dia misy zavatra mavesatra be dabe mandeha aty anatiko aty fa misy fotoana tonga dia ohatran'ny hitanao le ohatran'ireny hoe hoavy be zany ny orana dia mainty be ny lanitra dia ohatr'izany mihitsy ny anatin'ny fo azonao an-tsaina samy mandalo an'izany fa eo mihitsy ny teny amin'ny tompo etiana aiza moa ianao zany no mitodika fa misafidiana raha afako amin'iny fotoana iny dia rao Jesosy midira amin'ny fisaorana eo anatrehany dia misafidiana mihira soa ihany fa misy mpanakanto amin'ny fotoana dia alefako ny hira enoko tsara ny radio dia meko ny tompo le aty anatiko aty dia aveo lasa mijery mahita n'ilay perspektiva amin'ny fiantsony teny frantsay azy fomba fijerin'Andriamanitra n'le olana fa tsy ny fijeriko an'le olana fa ny fijerin'Andriamanitra n'le olana anka lasa mirana tokoa dia lasa mahita hoe kay fahasoavana mbola toizana vetivety aloha le teny le petera voalohany toko faharoa efatra andimy faharoa ambin'ny folo telo ambin'ny folo zao tsika fa araka ny ombonanareo fifaliana amin'ny Kristy tsara ery zany dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa indasoloha fa araka ny ombonanareo kay le izy fifaliana fa fijaliana araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa indraindray afafa ny ten'Andriamanitra hoa indraindray ianao dia hiteny hoe fa le izy ve tsy azonao tompo hoe
ny tompo aloha tena mahazo tsara fa tsika sinao zany ohatra ny be fanazavana be le izy nge mijaly ahy tsy lasa dia ny tompo hoe ao anatin'io mihitsy mifaly mba hiravoravonareo indrindra mifisehoany voninahiny sambatry nareo raha aratsiana no ny anaran'ny Kristy andray sambatra ianao fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo azonao tsaina moa zany fanahin'ny voninahitra ao aminao iniky ny voninahitra ny fahitany eny amin'ny tontolon'ny fanahin'ny olona anankiray izay misafidy ny faly ao anatin'ny fijaliana izay misy azy zany tena ajainy eny amin'ny tontolon'ny fanahy eny mihitsy zany eo anatrehan'Andriamanitra ny olona zany manokana mihitsy feno voninahitra mamirapiratra fa aoka tsisy eo aminareo izy hijaly satria mpamon'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpiraharanen'olona fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy omenatra izy fa aoka akalaza an'Andriamanitra amin'izany anaran'izany ka le izy tsy hoe afaka telo volana ianao vao tsy menatra tsony fa ahoana moa zany eo ampiainana an'le izy eo amin'le fiampitana ao anatin'le izy mihitsy tsy hoe miandro hoe vita le izy izay vao hoe ofa fa ao anatin'ilay izy mihitsy misy tsirony hafa izay mianatra ny makalaza an'Andriamanitra ao anatiny tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana atrao amin'ny ankonan'Andriamanitra ary raha miatomboka amintsika zany dia anahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra ary raha saika tsy voavonjy ny marina aiza no isehoany ratsy fanasin'ny mpanota koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovantsony ho an'ny loran'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy tsy misy tenenina betsaka tsony zany raha afaka fa tonga dia izany mihitsy ndao atolotritsika amin'ny fanaova-tsoa mbola anao ihany tsika ny fiainana zany teteny aminay mbola anompo sa tsy anompo tsony efa mandeha daholo le teny isan-karazany ka mbola anao sa tsy anao tsony dia tsika le hiteny hoe mbola anao atompoko zany satria fantatritsika araka ny teninao toeravavafana ny valim-potiantsika sianao ny tompo ny manome azy ary-pitsara tena marina izany Andriamanitrantsika zany dia milaza tsara izy eo amin'ilay andininy 7 hoe manao fitsarana nge io Andriamanitra io hoe mijaly ange reny olona manenjika antsika ireny izy no mijaly fa tsy itsika tiany fahavalo hoe mifamadika ny fahitantsika azy hoe mijaly be za tsy mijaly be zany misy fotoana tena henoko mihitsy ohatra mijaly azany fa sofa maheno an'izay ahenoko an'le fomba hitrotrony tompo anao hoe tiana avify iny koa ty fa tsy izay akory le raharaha zany mahireza tsara raisitsika indray antsika manaraka allo miaraba tompoko za efa maheno mangatoroeto tina za zany dia vokasanao fotoana deratina vokafe za dia tsy afaka mihitsy nefa zany efa teraka ianao zany tena salama tasy aloha fa tapatapaka be dia tsy hainiko tsara allo andraso aloha hoe raha tsy na kafe anao tamin'ny be voka dia hatramin'izao ianao lasa tsy afaka amin'ilay izy nefa zanaka efa etotaona sy 5 volana etotaona sy 5 volana hatramin'izao tsy mety afaka amin'izay dia takatoroa satria matahotra reny saikany salama izy dia tomana zay mabavaka tina fa rehefa mandefako zay dia madifa le zany ka nytevona dia mandeha kafonaina be foana mbola kely be io ilay zanakao zany dia mitabataba foana izy nda oary anankiray izay moa zany zao ny zanak'ise nda oary oetsika amin'ny tompo zany yo
hoy ianao teo hoe ratsiana kafe ianao tamin'le bevoka. Ity resaka ratsiana bevoka ity koa aloha ravako misy zay faniriana misy zavatra tiana manokana rehefa bevoka fa lazaiko anao fa ity miaina ny fiainana kristianina ity mihitsy araka le nteneniko anao tao anatin'le voalohany tary loloha tary le hoe tsy manao kristianina fa tena miaina tena kristianina tena izy miditra amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Andao totsika tsy mitovy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Tsy mitovy ny misy fanahin'ilay Andriamanitra be voninahitra. Ilay Andriamanitra be voninahitra ny ao anatinao. Tsy mitovy amin'ny bevoka an'izao tontolo izao. Samy bevoka azoko loatra le hormone ao anaty azo azavazavaina amin'izay fomba nazavana azy rehetrarehetra rehefa tiana ho azavaina fa zao ny zavatra tenin'ilay Korintiana voalohany 2:10 dia raisitsika io fa tsy hoe rehefa bevoka dia afaka tsy mandaitra tsonda afaka amin'ny ten'Andriamanitra iny aloha azy fa bevoka manaraka ohatra isika aloha rahavavy miresaka an'izay na dia tsy bevoka renao ankehitriny fa ho an'ny hafa rehetra amin'ity resaka ratsiana ty Korintiana faharoa fa tsy voalohany 2:10 tsy 2:10 2:9 ndraso aloha fa mivadika kely ny tenitsika. Korintiana voalohany raha mandrainao tenao dia mifona. Korintiana voalohany 2:10 zay le teniniko zao le teny. Zavatra rehetra azoko atao nefa tsy ny zavatra rehetra tsy dia ary masoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa za tsy mety andevozin-javatra na inona na inona. Ny olana ao anatin'ity ratsiana ty everiko hoe isan'ny zavatra ampiasain'ny fahavalony amin'ny tontolon'ny fanahany indrindra fa rehefa marefotsika rehefa bevoka ka marefotsika fa rehefa marefotsika dia falany dia volo mitaingina any anatin'ny lohantsika any fa ato anaty ati-dohantsika ato ny taninady dia faly izy aninona hampanandevo antsika amin'ny zavatra. Manaiky an'izay hoe ratsiana zay amin'ilay lafiny hoe andao ratsiana fa manana ny safidy ianao satria mihoatra no le ianao dia misy fanahin'Andriamanitra. Ianao ne tempolin'Andriamanitra izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia lala loatra ny teny iny Korintiana voalohany iny aiza mbola eo ambany eo mihitsy iny. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosomban'Andriamanitra koa izy. Zay le tenin'ny tompo. Lasa aloha ary amin'ny Korintiana voalohany 2:10 iny zay 9:7 fa tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra nareo ary fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Izay no mampiavaka antsika. Io zany tsy resaka hoe sigara fotsiny hoe toaka fotsiny na fa ny rehetrarehetra fiainantsika mihitsy mila tonga saina hoe ty vatako ty ity tempoly tranon'Andriamanitra ty vatako ty ary andraikitro tsy hoe zany hoe ka tahoana le vatako ny tsy tan'izay nanaovana azy fa dia mila kafe izy aloha mila mihinana brika izy aloha dia milao izy mba hinana tamintsika senao mbola zao tontolo zao dia zay lazainy vatana dia zay no izy fa tsy zay tsontsika fa tempolin'Andriamanitra dia miteny 9:7 raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra tena mafy io mba hosomban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany. Inantinambara andao mianatra manao bevoka hitoeran'ny fanamasina zay dia ahoana dikany dinihana tsara fanahy mahery sy fitiavana ary fahononam-po contrôle de soi fifehezan-tena dikan'izany fahononam-po zany ny ao anatinao. Midikany te hinana brika mafy dia mafy mihitsy ianao. Ravako tsy natao hohanina ny brika tsy natao hohanina tsy maninana tsy mihinana ary dia hozy ianao hoe dia tiana atahoana zany atahoana zany misotro rano
tena izay angamba ianao ny nytiatianyity dia ataony tsotsotra anao fiainana sao rava koa tena Andriamanitra miteny amintsika ndao tsy andevozon-javatra fehezina le izy fehezina mety misotro kafe no misotro kafe lazaiko anao fa tena tsy fahotana no misotro kafe any ohatran'ireny hoe tezitra ireny koa tena tsy fahotana ny tezitra fa zao ny kafe ny siramamy moa fantatro moa siramamy dia lazainy manam-pahaizana hoe 16 fois inenina ambe folo mihoatra noho ny cocaïne sy ny zava-mahadomely hafa rehetra mora mampiakin-doha 16 fois plus addictive ny siramamy raha avako dia mitovy an'izany koa ny kafe ndrena mieritreritra hoe zany nge tsy mifoka sigara dia za tsy voafatotra mihitsy fa nyamba kafe kely isaky avy misakafo dia tsy mety mihitsy raha vao tsy mba misy kafe kely raha ohatra ka zay tsy mety mihitsy zay le fiainanao tenenanao hoe tsy mety mihitsy dia ho iaminao hoe efa sao dia lasa ny midozon'ny fahotana indray ny fandehany satria lasa le kafe zany no miteny hoe mila kafe tsika azafady tsy ny kafe no mamaritra hoe mila anazy fa zany mandinika hoe mety mila misotro kafe zao satria mety miaritory fa raha lasa mamatotra io dia tena fahotana zany raha vavy raha zany fomba fiteninao ny zavatra teneninao zany te hanafaka anao amin'io kafe io ny tompo ary tena le manafaka mihitsy satria lasa tonga fahotana le izy amin'izay efa ilazanao azy zay hoe lasa tsy mety ianao zao fa misotro an'le izy foana nefa ny zanakao rehefa heritaona sy 10 volana dia ndikany tsy miandry tsika tsisy misy fotoantsika mieritreritra apio atiana hiala amin'ity tsikelikely eny mety misy fomba samihafa ihany atao fa manina moa tsy maintsy esorina tsikelikely androany dao tsika sianao hivavaka androany tapa-kevitra ve ianao hoe tsy mety aloha le izy tapa-kevitra zay ny andrasan'ny tompo aminao dia andao tsisy otritsony ndana mitsangana ary io daholo le kafe ao an-dakozia ao toa nihiratra hatramin'ny masonao tsy maninona akory afaka riana afaka ianao satria ho afahan'ny tompo ianao tsy hoe ho afahan'ny tompo efa nafahany ianao fotsiny tsy nahalalatra zay fa afaka tsy misotro an'io ianao hoay any anaty lohanao raha mieritreritra hoe vao tsy misotro an'io angery tiana marary be ny lohako mety isy an'izay mihitsy mety isy an'izay satria efa zatra n'ilay kafeina le kafeina nge tena mitovitovy amin'le hoe nicotine any anaty sigara ihany mampiankin-doha be io mampiankin-doha lasa miankina amin'izay ao anatin'ny ati-doha antsika amin'ny cerveau fa afaka miaraka amin'ny tompontsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe za tsy manaiko andevozon-javatra na inona na inona za manana ny fanahy masina izay mahery fitiavana fahononam-po za ny tenin'Andriamanitra zany manafaka miaraka amin'le petera 2:2 iny finina moa zany fa le milaza n'le teny zao le teny androany ianao afaka zao dia zao ny ambony miverina indray amin'ny lohany dia ny kisovavy efa ny sasa zay indray ny mihosom-potaka indray any tsy ianao zany ianao sady tsy mitovy amin'ny ambony tsy mitovy amin'ny kisovavy mihitsy ianao ka ianao zavatra olona tsara tarehy sady manana ny maizy azy fa matoanao ny tompoko tena ny tompo tena manome valeur anao tena ianao nge tena manan-danja be mihitsy eo anatrehan'ny tompo dia ina ny amiditsika ny fanahintsika amin'izay kafe any io kafe io ianao no mifehy an'io fa tsy io no mifehy anao amin'ny anaran'i Jesosy dia vitanao zay dia raina ny tompo itsoro fahavolombelona ianao fa manafaka anao ninona kafe io parakinao io manafaka anao amin'io ny tompo tena efa afaka ianao fa ianao lozanao mbola mieritreritra an'io ihany mamorony ianao lalatsaina vaovao ao anaty sainao ao amin'ny fotoana inona moa le mampitehinana an'ilay izy avy misakafo
zao ianao zany manapa-hevitra hoe inona no ataonao avy misakafo, inona ay tena hifanarao amin'ny tompo mihitsy, hitondra mbavaka anao manokana tsika rehefa avy eo afaka amin'izany ianao ravako. Miresaka ianao ny amin'ny zanakao hoe hoentina mbavaka, hoentsika amin'ny tompo mihitsy ireo zanakao ireo hoe maditra hoe izy any am-piangonana. Ny tenin'Andriamanitra aloha milaza amintsika tsara hoe zarina amin'ny lalana tokony alehany zaza, dia azoko mihitsy any anatinao any teny ka zangy efa zany misy nitondrako azy any am-piangonana, zaza lasa kamo mitondra azy any am-piangonana mihitsy satria tsy hitako mihitsy e fiangonana vanina amin'reto zaza reto. Sao ravako, ny tompo Andriamanitra mifeny zavatra rehetra, mifeny zavatra rehetra hatrany anatin'ireo zaza pietsiketsika be sy mpanao zavatra ireo, mifehan'ireo koa izy. Ny fototra voalohany aloha vavaka, zany renim-pianakaviana mivavaka zany tahaka ninona ny vaika ny fiainan'ny ankohonana ao anatiny. Misintona anao tena nanana fiainam-bavaka manokana, fiainam-bavaka tsy mandeha any amin'le misiditsidina hoe apetrako aminao ny tontolo androko, tsy ohatr'izay fotsiny le fiainam-bavaka teneniko anao, fa mandeha amin'le amin'ny atsipiriany, miankina amin'ny tompo hoe tompo alahady indray rapitso na vao vita ny alahady efa mametraka eo amin'ny tompo hoe Jesao reo le zanako, le izy ange sady tsy ny alahady ihany le fiainana andavanandro ny le zaza mihitsy ihany moa ny entiny any am-piangonana, fa izy nga mahalala hoe tia am-piangonana sa tia ninona, dia njikany zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Zay ny tenin'ny tompontsika rehefa antitra izy nga miala amin'izany, omentsika habitude na fahazaram-piainan'ireo zaza ireo, miainga amin'ny ao an-tranontsika ao mihitsy zany. Tsika aloha ny voalohany manana an'izay fiainam-bavaka izay tompo ao teny-pahefana eto am-bavako. Jesao nge variana be foana nge ny olona rehefa mampianatra ny tompo hafa mihitsy Jesao, ahoana ary le io zany le fitenin'Andriamanitra ny fomba filazan'ny hafa anazy tao, fa nga le io tsy zanak'i Josefy fa ahoana io no ohatrany miteny manam-pahefana be ohatr'izany. Ity tsy resaka misy doktora na misy afaka bakana, misy afaka BPC na hoe na vita CFA na C inona dia izay vao mety, fa resaka fananana ny fanamasina, fananana ny fanamasina ahoana, famelana ny fanahy hiasa ty anatoko. Izay ny Jesao ny asa tamin'ny fiainany, fanamasina ny mameno azy amin'ny fotoana rehetra dia misy fahefana ny teniny. Aty amintsika zany avelantsika ny tompo hiasa ty anatintsika, mikonekta amintsika, zany hoe mifandray amin'ny tsy tapaka, dia mandeha amin'ny fanahintsika miaraka amin'ny fitaizanan'ireo zaza ireo isan'andro. Jesao inona indray ny fahazarana tianao omeko azy ao anatin'le fitaizana. Tena miteny anao mihitsy raha vavy, miteny anao mihitsy raha nada ao anatin'le fizarana hoe tokony ho alehan'le zaza, tsy tsitsiana tsorakazo zany, tsy tsitsiana zavatra hoe mampalahelo be izy fa aleo izy tsy tenenina ohatr'izao, aleo izy tsy atao ohatr'izao, tsy ohatr'izany. Fa mienjantsika, rehefa mila mienjana dia mienjana, tsy fanaparana ny fahatezerana ny zanaka. Izay le mandeha amin'ny fahatezerana tsika dia manota rehefa hoentin'ny fahatezerana, tsy fanaparana ny fahatezerana mihitsy, ary ao tsika tena mila mifehy tsara, fa kosa tena mila enta ny zanakitsika mihitsy hoe tsy hoe ny sitrapony ny atao, tsy ny sitraponao ray aman-dreny koa, fa apetraka ao tsara hoe enao tahaka ny Jesao amin'ny jaonina toko fahenina iny, manambara tsara hoe zange tsy ny sitrapoko ny ataoko fa ny sitrapony le naniraka, dia aseho anao andreo zanaka roa koa fa ianao tsy manao ny sitraponao fa ny sitrapon'Andriamanitra, ary io indray aloha dia ho ataonao io na faly izy na tsy faly. Ka misy fotoana ny tompo dia miteny entitra, miteny amin'le fariseusy mpanoratan-dalàna ohatra ripe tsara velatsia, mahavariana be ny tompo rehefa miteny amin'izao fotoana izao. Raha zany ny fomba hitenenana angamba dia hoy ny olona sasany inona daholo ny fanenjehana azo raha ohatra zany ny tenenina eo amin'ny sehatry ny fananarana, fa ilaina atao mihitsy ny mienjana, tsy mienjana ao anatin'ny fahatezerana fa miaraka amin'le fotony dia mazava tsara ny fanazavana, azavaina. Ozy angamba ianao zanako ny tena mbola kely dia kely fa azavaina tsara, tsy azavaina amin'le hoe bedin'ny Jesao, tsy le hoe bedin'ny Jesao
fa le bedin Jesosy mantsy a sarotra hazo be any ankizy zany satria tsy hitany masony zany Jesosy zany fa aleo ambarantsika mazava hoe tsy tiany Jesosy zao dia aty amin'ny lafin'ilany manosika tsara hoe nefa ny antsika ny fiainantsika le tiany Jesosy ihany ny ataontsika satria mitondra ny vokatra ratsy ohatr'izao le any amin'ny zavatra tsy tiany Jesosy ny atao. Dia asio mazava ny sazy a mila manisy sazy mazava tsika izay mazava fa tsy tiany zanaka mihitsy zany kanefa mila dinihana tsara ny sazy rehefa manomboka misaina ny zanaka dia miara mametraka ny sazy miaraka aminy mihitsy a fa mila atao izay dia mienjana kokoa ao anatin'ilay fitezana mandritra ny latsinainy hatramin'ny sabotsy a ho eto ambavaka le andro alahady a fa lazaiko anao io Andriamanitra io miasa io. Zavatra farantaneniko anao ao anatiny dia ity hoe miomana mialoha amin'ilay zanaka kelinao, miomana mialoha afa-ty amin'ny saina ianao zany dia efa miomana hoe mety isy fotoana izy aloha ny zazakely a zay lay fisainany mihitsy zay le ny zaza miamitombo ny fahafahany mifantoka fa rehefa mbola kely izy ndrika raha ohatra izao hoe zaza heritaona minitra kely any ahafahanao mampifantoka azy amin'ny zavatra anankiray arakaraka ny tombony dia miamitombo izay minitra izay fa aza mananteny ianao hoe ty zanako ty zany dia mahay hoe mitenena mpetraka dia eo izy mandritra ny adiny ray sasany ao anatin'ny fotoam-pivavahana dia mipetraka foana izy. Aza tenenina izy hoe maditra raha ohatra ka te hanao zavatra fa ao tsika no mandini miaraka amin'ny tompo fa omeny tompo fahendrena Jesosy inona zany ny zavatra afaka ampanaoviko an'ity zanako ty a mandritra n'le fotoana farafaratsy ohatra mandritra ny fotoanany toriteny a rehefa azo resahana izy dia tena resahana tsara mihitsy hoe amin'ity a tsisy tena miaino ny dad'Andriamanitra tsika amin'ity a mety afaka mety misy fotoana dia mila mivoaka kely fa afaka manao mampiseho fahagagana amin'izany amin'ny zavatra madinika ohatrany hoe madinika izany fa tsy madinika ihany satria fiainantsika be isan'andro dia miomana amin'ny zavatra noratsoratany amin'ny zavatra potipotehany ny tikotiko ambara aminao hoe tena mila ny zanaka arakaraka le toetra ny misy karazany tena tia mandraindray zavatra be izy hitondreo zavatra isan-karazany mihitsy izy poto taratasy samihafa fa angony kely le izy azafady rehefa miala ao fotsiny nareo angony kely le izy fa eo ataovy eo amin'ny tany eo izy dia manango manao zavatra eo izy fa fidio tsara mihitsy hoe izy le toerana tiako tokony hipetrahanao ampiangonana amin'ny fiangonana maro izay hitako hoe tena hevitra tsara aloha amin'ny fiangonana nisy anay zao dia ohatran'izay le fandehany rehefa amin'ny fotoanany fiderana dia miaraka eo ny ankizy fa amin'ny fotoanany toriteny dia amin'ino ny fotoanany fanaovana sekolelady koa ho an'ny ankizy. Azo atao tsara re zany fiangonana malala tsy misy hoe bedy fahasoavana mety miteny n'olona hoe dia za zany tsy hahainy toriteny mihitsy fa ny anainy tamin'izany dia enregistrena ny toriteny no an'ny mpampianatra sekolelady dia miaino izy avy eo fa zava-dehibe le hoe le ray aman-dreny afaka ao anatin' le fitezana afaka mifantoka amin'le toriteny dia le zaza koa tena misy afaka ampilalaovina sy ampiainana tenin'Andriamanitra amin'izay takany satria alohany tena lazaiko anao fa mila fahagagana mahagaga ny tazona ny zanaka kelitsika adiny 3 tsy miontsona mihitsy eo ambonin'io sezy io mety zaza somary mahavariana indray ny tenenana n'izany zaza zany fa dia aleo miara-miasa tsika fa ao anatin'ny ministera amin'ny fampandrosoana amin'ny fitiavana daholo izany rehetrarehetra izany. Mety afaka mamindra fo amiko ve ianao miantso taroby fa tonga dia pita kely amin'ny SMS tsika epita amin'ny SMS tsika fa amin'izay mba mahavaky SMS maromaro kely koa
mangataka vavaka fa rehefa hianatra dia marary andoha be tampoka. Izay aloha izany zao ilay voalohany tamin'ity SMS ity a. Rehefa hianatra dia marary andoha be tampoka hoentsika amin'ny tompo mihitsy izany. Lafiny anankiroa ny ijerefa antsika azy a. Lafiny aty amin'ny ara-panahy mihitsy aloha ny ijerentsika hoe tadidio hatrany fa ny zavatra aty amin'ny tontolo ny hita maso a. Dia any amin'ny tontolo tsy hita maso misy ady any amin'ny tontolo tsy hita maso any izay inantedaviny le ady any. Le ady moa dia ny fanaratsy any amin'ny rivotra izay miady ny angalatra sy amono ary andringana anao. Manana antom-pisina soamantsara ianao io eto ambonin'ny tany ry mpianatra malalan'Jesosy izay tiany fahavalo tsy ho hitanao sy tsy hidiranao mihitsy. Ka ianao ao anatin'io fianarana io dia mitsangana ho fahavalony ianao rehefa mandray an'io kahe io. Tsy tiany mihitsy izany. Ny dikany miady le ady tsara ny finoana ao anatin'io fianarana io. Raiso mihitsy n'izay hoe ady ara-panahy ity dia fiadiana amin'ny fanahy mandrava fisainana, mandrava fiarovana mafy, mandrava manda, mandrava fisainana, hoentina le fisainana ankatoan'Andriamanitra. Izay le Korintiana 2:10-4 sy 5 izany tantaraiko anao izany. Izay ny hoentintsika miady voalohany indrindra ao anatiny. Inona ny pratikan'izany? Vavaka. Fantatrao moa fa mahery ny ao anatinao io no amin'izao tontolo izao. Rehefa manana an Jesosy ve ianao mpianatra malala an Jesosy? Mety tsy mpianatra koa ianao fa mety olona hafa koa. Betsaka ny olona misy fotoana hoe rehefa mampiasa saina dia marary be ny lohako. Hoentintsika eo le zavatra tenentsika manaraka avy eo fa ny voalohany aloha dia ara-panahy. Jereo tsara. Jereo sao dia misy hirika hidiran'ny fahavalo ny fiainanao. Sao dia misy varavarana mbola voasokatra amin'ny fahavalo any anatin'ny gidi-po samihafa. Mety hoy ianao ngamba hoe inona ary ny hidiran'ny matematika amin'ny gidi-po? Ohatrany tsisy fa tena inona ny hidiran'ny gidi-po amin'ny marary andoha? Izay tena misy izay. Inona ny hidiran'ny gidi-po amin'ny tsy tafa mifantoka amin'ny zavatra? Tena misy. Dia volo miditra ao anatin'ny gidi-po dia volo miditra ao anatin'ny tsy famelan-keloka, miditra ao anatin'ny lolo-po samihafa dia avy tsoro eo anatrehan'ny tompo daholo izany miditra ny anatin'ny fitebitebena. Izay koa misy fotoana mantsy tsy azontsika tsaina akory fa kay vao mandray kahetsika dia mitebitebitsika hoe inona indray zao no ato dia vao tahiriny saiko ve zao io, ho azoko ve le izy zao, dia misy dikany ve zao ny minitra ianarako eto. Misy fotoana mety tsy any anatin'ny sainao tonga saina izany fa any anatin'ny subconscient anao na any amin'ny tsy tonga saina. Anka avy dia mavesatra. Vao mahita an'ilay kahe fotsiny ilay olona izany dia mavesatra. Vao mahita an'ilay asa miandry tonga dia mavesatra. Fantatrao moa fa hirika omentsika ny fahavalo izay tebiteby sy aia zay avadio vavaka. Izay avadika vavaka. Fiadiana voalohany izany ao anatin'io dia hoe mivava sekely. Roay ny asan'ny fahavalo feno hira fiderana ny fo tsy mazaka hira fiderana amin'ny loatra avy ao am-potena hoe fanatim-piderana. Tsy mazaka an'izany dia volo tsy mahajanona. Lazaiko anao fa mampitahiry fo ravoravo izay mahasalama tsara ho anao izay fiderana izay. Velomy izay dia hoeto amin'ny tompo amin'ny atsipriany le fianarana. Aza donoina mihitsy izay. Aza manao vavaka pokatsaka fotsiny le hoe pokatsaka hoe taio ty fianarako ty. Amen. Efa tsara izay aloha, tsara noho tsy misy. Fa tsy izay ihany le atao se tsy izay fotsiny fa hoeto amin'ny tompo mihitsy Jesosy le logaritma ohatr'izao. Tsy haiko daholo tsony moa le izy tsy haiko le zavatra tsy manahira-tsaina fa hoeto amin'ny tompo amin'ny atsipriany hoe hianatra nyty reto ny chapitre ianarako izay aporsiako anao mpianatra malala an Jesosy hoe asio emploi du temps fandaharam-potoana io fa makarary andoha io arakaraka ny androsony fanadinana me akaiky dia mivomaika me makarary andoha. Fahaizana mandamina tsara ny entinao miady raiso mihitsy ny fiadian'ny tompo ao anatin'izany. Zavatra faharotany anko anao misy zavatra any anatin'ny lohantsika any mety ty izany hoe physiquement miresaka ny ara-pahasalamana ara-batana tsotra be. Possible mihitsy hoe ny saitsika tsy mitovy daholo ny fandehan'ity saitsika ity. Ny saina
le rehefa miteny hoe saina mantsy dia ohatrany hoe zavatra tsy hita maso. Ty zao ohatra ty tanako ty hitany masoko ty tanako ty de fantatro hoe misy sela kely mamorona an'ity, de fantatro ty rehefa misy nana de marary satria mety misy somisika angamba na misy mikrôby, de hitako izy io fa sitrana. Fa ny ati-dohantsika senao koa ne tena mitovy amin'ity tanany ty, sela kely be da be no mamorona azy. Ary samihafa daholo ny ati-dohantsika rehetrarehetra, samihafa ny tahapahazakana ao anatiny io ati-doha io. Tsy tokony hoe saintsika ara-panahy be fotsiny. Misy fotoana sahirana mihitsy tsika mampisaraka ny za koa tena sahirana zay le teneniko hoe tsika mampisaraka hoe atraiza raha ny ara-panahy amin'ity areti-tsaiko ty, atraiza ny hoe devoly zany, de atraiza ny hoe ny ati-dohako ny tsy maharaka. Za tsy malala hoe atraiza de atraiza le izy, fa zay ny tenenako anao hoe ndao tonga de raisina hatrany an-trano foana zay côté anankiroa zay. Mety misy karazan'olona izay marefo kokoa ny ao anatin'ny ati-dohany, ny selany ati-dohany mihitsy. Ny ati-doha zany de fitambarana sela kely be da be, misy ny antsoina hoe neurone ao anatin'ny ati-dohantsika ao, sela manokana any amin'ny saina izay mifandray ohatra hoe mijery azy zao. Misy fitaratra be zao ataon'ny loko eto, de misy ordinateur zay ny hitako. Izay zavatra hitan'ny masoko zay ny apasin'lay neurone any anatin'ny ati-doha, de ny ati-doha mamaly hoe zao ny fihetsika atao amin'io, zao ny fihetsika manoloana an'izay zavatra hita zay, zao ny fihetsika manoloana ny zavatra heno zay. Mamaly an'izay ny ati-doha satria misy zavatra mampifandray be da be ao anatina fotoana fohy kely be, fotoana fohy kely tena tsy misy segondra anankiray, fa raha tsy zany de miadana be zany ny fomba fandehan'le saina. Fa fotoana kely de tafapitany ati-doha satria misy zavatra mifandray ato de mifandray ato. Misy fotoana zay resaka fifandraisan'le neurone fampitanany vaovao ao anatin'ny ati-doha ao zany, sahirana ny an'ny olona sasany. Misy an'izay de njikany mety miadana kokoa izy, mety misy fotoana raha vao tsy mandeha amin'le rythme miadana kokoa zay de marary be ny lohany aveo. Tiako ambara aminao possible tsara hoe tena somary tsy hoe aingam-piasa be ny ati-doha. Mety misy aretina mihitsy koa nefa, ohatra hoe ny aretina cysticercose zao, le kakan'io cysticerque io tsy ny kakany moa zany fa ny atodiny ve, de lasa mepita de tonga any amin'ny ati-doha de manimba ny fiasan'le sela ny ati-doha. Mety mampisy aretina an-doha mihitsy zany, anika rehefa tady fantoka amin'ny zavatra anankiray le olona de mety marary ny lohany. Mety ny maso fotsiny koa nefa, resaka le zany tsy voatery ho teneninao hoe tena misy devoly misy ty, tsy voatery ohatr'izay. Zay le resantsika voalohany hoe verifio, jereo tsara miaraka amin'ny tompo hoe tsy misy sakana ninina, tsy misy zavatra asefidinian'ny tompo tsara de roay amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly mivavaha amin'ny finoana ny dikan'izany Indray mantsy ianao mandroaka ny asan'ny devoly fa tsy mino akory ianao hoe lasa le devoly, de aiza moa zany le izy ny andeha, de tena hoentina amin'ny finoana zay. De misy fotoana koa tena mila manaiky le toe-batana raha toy izay. Tsara kokoa zany manatona toeram-pitsaboana de mahita. Raha eto Antananarivo ianao zao de tsika sianao manana efa manana ny spécialiste atsika amina neuropsychiatrie tsika, afaka manampy tsara mihitsy zany. Tena ohatry ny aretina rehetra ihany koa ny aretina ao anatiny ty ati-dohantsika ty sy ny nerf samihafa amin'ny vatantsika de afaka jerena ny anampiana azy fa fahasoavan'Andriamanitra ny fahaizana sy ny fanafody afaka ampiasaina. De mahireza tsara ravako fa hoentsika amin'ny tompo eo de ny tanjon'ny tompo de izao ao anatin'ny fahalemenao nge ny sin'irin'Andriamanitra araka ny Korintiana 4:7 de mifalia amin'ny fahalemenao io vao maika hoy Paolo mirehare amin'io satria fantatro fa ao ny mpisahan'ny voninahitry ny tompo mangataka vavaka za fa za de reraka lava na de tsy miasa aza
hoentsika amin'ny tompo mihitsy izany fa misy zavatra tsy tena mety zany dravako a misy zavatra tsy mety fa tsy izay le tokony ho fiainana. Ny hery tsy misy manana hoe le hery zany tsy hoe tsy maintsy be da be foana fa raha ohatra ka hoe reraka lava dia misy tsy tena mitombona loatra ny amin'isa efapolontsika mahita tsara hoe mitombo hery eny am-pandehanana izy. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery misy an'izay le tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy zany mila misaina tsara tsika mety misy araka le lazaintsika teo aloha teo dia ny ho tsara raha ohatra ka reraka lava ohatr'izay ianao dia ny ho tsara aloha zay resaka sao dia ny zavatra voasokatra tamin'ny fahavalo. Ny fahavalo io zany tena tia mikika atsika tazatazany hoe aiza daholo ny mety zavatra mapa sensible mampatonga atsika mora siny io nge fahavalo fetsiny dia foly dika ny fahavalo fetsy raha ohatra zavatra efa fantany fa tsy andreseny anao dia tsy tafihany amin'izany mihitsy ianao. Fa misy fotoana any amin'ilay fahasalamantsika any io mampiasa sainantsika hatrany mampipanika atsika vao misy zavatra tenenina dia misy zavatra miseo dia efa manao an'izao indray henoko indray ohatr'izao fantany tsara le fomba fiatrehantsika n'le fiainana ohatr'izay anka manara roatra ny tranga rehetra izy. Dia noho izay indrindra andao hianatra hiteny amin'ny tompo dia nio Andriamanitra fataro ny eritreritro jereo ndrao dia misy lalana mitondra ny fahafatesana amin'izany arirahana be zany foana aty anatiko aty dia hoe eto amin'ny lalany mandrakizay zany le teny dia mety aiza hodiny an'ny tompo ho asehony anao dia rehefa asehony anao ilay izy dia aza be ady hevitra fa regleo matetika hitanao ny amin'ilay Jakoba 5:20 misy an'ilay teny hoe ko mifanekeloka sy mifampivavamba ho sitranareo. Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Tsara be le tapany faharoa fa mila henoina le tapany voalohany. Misy fotoana tena mety any amin'ilay resaka fifamelan-keloka no loharanona zavatra mahatonga atsika tsy manana hery tsara. Mahatonga atsika ohatrany tsy tena mahavita ny tokony ataontsika mihitsy fa ohatrany le izy nge misy oma miatany cancer ra-panamoramora ao anaty eo dia tandremantsika dia jereo miaraka amin'ny tompo iny aty amin'ilay lafiny faharoa dia iresaka an'iny koa hoe jereo koa nefa fa sao dia toe-batanao mihitsy no mila misy ilay izy ne avelan'ny tompo mitranga satria misy zavatra tiany ampianarina antsika ao ambadika mety mila misy jerena misy aretina samihafa misy hoe insuffisance surrénalienne zao mampareraka matetika ny diabeta zao mampareraka matetika misy aretina samihafa izay mila jerena kely fa andrao dia misy tsy fetezana ka tiany tompo anehoana ny voninahiny ao anatin'izay raharaha izay mihitsy dia aza misalasala manatona toeram-pitsaboana manana spesialista amin'izany tiako lazaina aminao moa eto amin'ny toeram-pitsaboantsika misy ny consultation généraliste mandray isan'andro na ny any Mandrimena na ny any Akasina amin'ny fotoana mandray isan'andro dia ny aretina rehetra amin'ny ankapobeny zany mandray an'izay. Teo nisy fotoana teo tapaka ny consultation pédiatrique atsika fa efa miverina amin'ny laoniny indray izy ankehitriny fa tena tsy maintsy ao anatina rendez-vous hatrany dia afaka miantso ny TPFV nao pédiatrie misy ao cardiologie manana mitsabo ny fosiny lalandra manokana koa tsika zany aretina hoe inona zany insuffisance surrénalienne marera-davo zany aretina zay le ilana endocrinologue zay manana an'izany somatsara koa tsika afaka manaraka anao mpitsabo kristianina nofidiny tompo daholo zany olona izany dia afaka manampy anao tsara. Afaka misy ny gynécologie koa ao amintsika ny gynécologue afaka manaraka ny vehivavy sy ny aretina momba ny vehivavy zay ngamba ny mety misy tsy tadidiko tsara koa fa zay zao ny tonga eto an-tsaiko izay afaka natonanao ny toeram-pitsaboantsika toy an'le SMS teo ka efa ohatra ny tapaka kely le izy hoe lasa mora kizitina sy mora tezitra foana
Rehefa reraka matetika rehefa tsy alaise ny vatantsika dia mora reraka tsika. Mora efa hoe reraka aloha zany fa lasa mora kizitina sy mora tezitra. Zay tsy misy hoe mahagaga koa ao anatin'izay fa zay ilay izy ary ny vahaolana ao anatiny aloha dia tsy maintsy jerenao ilay atonga ny hoe alaise. Milamina kokoa ny vatanao mandritra an'ilay tontolo andro dia jereo miaraka amin'ny tompo iny. Dia rehefa izay sao teneniko anao hoe ny tontolo andro tsirairay mbola tsisy ny diavintsika fa efa fantatra ny tompo amin'ny atsipiriany. Dia ampoantsika ny fiadanana omanin'ny tompo hiatrehantsika an'izay tontolo andro izay. Le Deutéronomie 3:7-8 hatrany zany teneniko anao zany. Ho visy varahana ny hidinao hariva matra amin'ny andronao ny fiadananao. Dia ao tsika ny maka an'izay fiadanana hiatrehana ny tranga mba tsy ho korotana no hamalitsika an'ilay izy fa fiadanana. Eto te anamafy kely vetivety amin'ity resaka rera-davy ity koa. Reraka amin'ny matetika ity misy fotoana ny fomba fiainantsika mety fomba fiainantsika teo aloha fa aza donoina ilay Galatiana 9:7 tsy azo vazivaziana Andriamanitra fa izay afafon'ny olona izay ny tsinjainy. Dia ndikany misy zavatra mety nafafintsika teo aloha fa ilay izy ange tsy jinjaina eo ny hoe mety misy vokatra mety leo ampijerena ny vokatra mpiotazana ny vokatra ilay izy zao ankehitriny. Dia ao te hanipika tsara ny zavatra nataon'ny tompo rehefa nanamboatra antsika Andriamanitra, nanamboatra ny lanitra sy ny tany izy dia nataony hoe misy mazava dia misy maizina, misy andro dia misy alina. Dia nataony hoe 9 andro izy ny asa dia 7 andro nanome modely antsika izy hoe mitsahatra ny andro anankiray ao anatin'ny 7 andro. Tena zava-dehibe mihitsy iny zava-dehibe mihitsy ny andaminanao tsara ny fotoananao hoe eto ny fotoana fiasana dia eto ny fotoana fakana aina. Tsy hoe maka sasatra dia tsy maka sasatra ny fiantsonana iny indray ravaka fa miala sasatra esorina ny fahasasarana fa misy fotoana ohatran'izay ngamba ilay izy tokoa ilay izy ohatrany hoe mivadika eto amin'ny lelantsika eto fotsiny dia tena adalainy devoly amin'ilay izy nefa tsika tsy mahay an'izany makainy izany fa dia maka harerahana ny tena atao. Indraindray maka harerahana amin'io écran io mety telefona raika ambin'ny folo sasany alina dia mbola maka harerahana maka sasatra ontsika izany efa mba maka sasatra tsy azonao an-tsaina koa efa faly be ny devoly mitezay maka mihitsy sasatra maka fahavizanana. Dia ny tsara ataovy farafakely ny adiny 9 farafahakely ny adiny 9 ny torimason'ny olon-dehibe raha zaza mitombo izy adiny 7 adiny 8 ny tokony ho izy farafakely ho an'ny torimaso nataon'Andriamanitra hoe olona matoritsika. Dia maka aina manana fotoana akanaina ao anatina herinandro anankiray mitsahatra ny dikan'izany hoe maka aina alaina le aina fa tsy hoe ariana. Mitsahatra dia manao zavatra recharger na mampitombo ny manala ny vesatra ty amin'ilay fihetsepo dia mampitombo an'ilay izy indray mampitombo ny charge tsara. Tahaka an'ireny telefona ireny izany tsika dia lany charge dia lasa kizitina be koa tsika mandritra ny herinandro mandritra n'ilay tontolo andro satria ohatran'ireny telefona tady low bat ireny tady hitsoraka le bateria an'ilay izy tady lany dia misy fotoana ilay izy mipipika iny ny écran na velomina kely dia maty vetivety indray ohatr'izany indraindray tsika ka satria nge tsy ampy charge tsara fantatra moa fa manimba ny telefona ny chargena kely tsy kelikely ireny fa ny tsara amin'ny telefona misy fotoana izy hoe iny fa latsaky ny 20 isanjato amin'izay ny charge amin'ilay izy dia chargena mandra-pahatonga ny 100 isanjato dia avy eo ampiasaina indray. Sady manao fahalalana ankapobeny tsara tsika tena ratsy be mihitsy ny mandray telefona rehefa latsaky ny 10 isanjato ny charge an'iny fa ambony be ny inona ny radioactivité sa ny inona tsy fantatro amin'iny telefona iny le onde ny zavatra amin'iny tsy mahasalama mihitsy amin'izay fotoan'izay. Tena ohatr'izany mihitsy angentsika dia izany le mahakizitina mahatonga antsika mampandratra ny hafa
lasa mandratra ny afitsika satria tsy ampisaritra mihitsy dia makalo tsy hoe amin'ny fotoana hoe rehefa ohatra ianao tsy mahita anao ny salamy 720 ny fotoantsika nianatra an'izany tao amin'ny feonam-piaino jerevo any amin'ny Facebook ny radio vaovao masoa any izany fampianarana izany ahoana no miaina feno fitahiana fa tsy miaina feno stress amin'ny fiainana. Salamy 720 dia ao anatin'ny salamy iny misy teny hoe Jehova mpiandry tsy hanan-java mahory mitondra amin'ny lalana rano fialan-tsasatra izy mampandry amin'ny ai-maitso izy. Azonao mandika ilay hoe mampandry rehefa tsy mahay mandry rery ianao dia ampandrian'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra avy mandry eto. Isika indraindray tsy miditra hôpitaly miditra ao amin'ny hôpitaly ao an-tranao satria tsy mahay manokana fotoana hoe mandry ange rehefa amin'ity fotoana ity, mitsahatra ange isaky ity fotoana ity. Dia tsika isanao no mieritreritra an'izany fa safiditsika izany mahay reza tsara. Mangataka vavaka mba ahita asa efa lehibe ihany ny taona ao anaty fahasahiranana mba torohevitra ahaizana mitadidy verset biblika. Hoentsika amin'ny tompony ahitanao ny asa sahaza efa nomany tompo anao satria efa misy ihany dia meteza tsy fidifidy be. Resaka asa io mihitsy zao no resantsika amin'ny feonam-piaino amin'ny zoma fa dia manentana anao koa ndao hiaraka hianatra an'izany indray tsika hiaraka hianatra n'io resaka asa io hoe ahoana tsara ny velarantsika ao anatin'io, ahoana ity tsy mahita asa foana ity koa. Misy zavatra mitombona avy eo anatin'ilay izy sa hoe ahoana ndao hoe jerentsika miaraka amin'ny tompo izany. Angatantsika amin'ny tompo io fa ny fantatro tsy ao amin'ny tompo tsy misy hoe tsy hanasa zany. Le hoe angamba ianao hoe tiana za rehefa 5 taona izay tsy hanasa chômeur. Matoa ianao tsy misy zavatra hoe asa voasoratra hoe ianao dia mpiasa riana hoe izao ny asanao, satria mbola misy zavatra tian'Andriamanitra ataonao nge. Misy zavatra tian'Andriamanitra ataonao ankehitriny dia jereo tsara le asa tiany tompo ataonao ary. Mety asa fanompoana ny hafa, mety fanitarana ny zavatra mbola misy tokony ianarana angamba, fotoana amin'izany angamba izao, fa andao sainina hoe ho araraotina le fotoana ananana dia tsy ferinaintsika hoe efa nametraka tatsy. Jesosy hoe antanitsika ny tompo hoe tompo inona mbola tianao ataoko ary. Dia hoentsika amin'ny tompo io ahoana ny atadidiavana tenin'Andriamanitra atao amin'ity baiboly ity. Asan'ny fanan'Andriamanitra aloha ilay mampahita masontsika, mampitadidy an'ilay izy sy mampahita fahasoavana any ambadiky ilay tenin'Andriamanitra satria ao ny fototra ho anahy manokana aloha dia izay ny atadidiavako azy rehefa hiainana ilay izy mandeha ilay fiainana andavanandro. Ohatra hoe io fa misy olana dia tadidiko foana ilay Korintiana 2:7-12. Fa ny fahoriana maivana sy vetivety izay iainantsika amin'izao dia miasa fatratra, vao maika miasa fatratra dia maika miasa fatratra indrindra manamboatra voninahitra mavesatra ho antsika. Satria ahoana tadidiko ohatr'izany ilay tenin'Andriamanitra satria rehefa miatrika an'ilay olana dia izany ny anitsaiko, miverina ny anatin'ny saiko ilay izy hiatrehako an'ilay izy. Miatrika ohatra hoe misy zavatra mampitahotra dia tadidiko ilay hoe aza matahotra, aza mierikirika foana fa zany Andriamanitra ao mampahery anao ary mamonjy anao, mitantana anao amin'ny tanako havanako. Ilay izy zany tsy resaka tsenjery dia hieritreritra be ianao hoe aiza moa ahoana raha moa ohatra hoe adiniko ny faingo tamin'ilay izy tsy ohatr'izay ka fa fiainana io. Misy fotoana tena mila manazatra ny ati-dohantsika mihitsy tsika ohatra ny tamintsika mbola kely mihitsy dia manao tsenjery, fa tsika hatramin'izao nke dia mbola tsara manao tsenjery. Za tena mbola mianatra zavatra ataoko tsenjery mihitsy fa mampatonga an'ilay izy makany anatin'ny ati-doha ny zavatra memorizentsika na hoe
tazomin'ny fitadidintsika dia izay zavatra marqué atsika na vao manamarika ny fiainantsika. Zainao rehefa manao fety ianareo hoe misy zavatra tenenin'ny olona rehefa manamarika anao manokana le tranga, ohatra hoe tao anatin'le fivorim-pianakaviana dia nisy olona niteny ianao hoe ary ny akanjonao iny mbola tsy hitako mihitsy, tsara tarehibe, manamarika anao be zay, tadidinao foana zay satria nanamarika anao. Dia ohatran'izay io tenin'Andriamanitra io rehefa manamarika atsika, ary ny mahatonga an'io zay lazaiko anao, ny mahatonga an'io manamarika atsika dia tsisy afa-tsy ny hoe sokafan'Andriamanitra ny masontsika dia mahitsika hoe way teny amina direkta, tena mivantana rangazany Andriamanitra zany tonga dia za mihitsy ny teneniny. Rehefa zay izy zay iraikitra izy zay dia aza misalasala. Zay koa ny tena tsara tarehy sy ambaran'ny tompony amin'ny Deutéronomie 7:7 sorate ny rehetrarehetra eny. Ny mémoire dia misy zavatra betsaka ny idirany aty anaty lohantsika aty, ny visuel ndrika ny zavatra jeren'ny maso, ny auditive na ny zavatra henony sofina, tenenina ny vava, ampianarolona angera tsy tonga dia tadidinao mihitsy ilay izy, dia tenenina ny vava, tsapain'ny tanana, zany rehetra zany ireo vavahady tsaina rehetra ireo mampiditra, mametrapetraka tsara ny hevitra ny anatin'ny fitadintsika any dia ampiasao avokoa. Averiko aminao ihany raha vavy miadana le miara mivavaka amintsika isaky ny sabotsy ohatr'izao, ohatra tsy sabotsy, isaky ny talata izy miara, izy no mitarika antsika mivavaka. Fa zaraiko foana zay voatany an-trano zareo mihitsy tamin'ny lahady teo niraka tamin'ny fianakaviana dia faly be foana eo amin'ilay tokotany aloha dia eo aloha mijanona eo mijery fa feno tenin'Andriamanitra ilay olona ao an-tanànany tonga dia versé amin'ny takela-by dia manontany asa fa hoana rahavavy ireny ka reny rehefa misy takela-by efa ilay tsy ampiasain'ny mpanao fatapera sy ny sisa ireny dia alainy ireny angoniny dia ampanoratan'ilay olona mahay manoratra tsara eny dia sady haingo tanàna. Tenin'Andriamanitra zany hatrany anaty trano ka hatreny amin'ny rindrina rehetrarehetra amin'ilay ivelan'ny trano iny dia gaga ianao. Tonga dia izany mihitsy ny teny antsika, dia gaga ianao. Fa mahafinaritra be ilay izy dia manao fanainiana tahaka an'izany hoe raha anao haingo trano ihany raha anao zavatra ihany, ny akanjonao ataovy akanjo misy tenin'Andriamanitra io tsy resaka hoe tena nasiany olona tamin'ny tenin'Andriamanitra. Indrindray ilay olona nge dia mampime mihitsy tsy maninona izay fomba fijerin'ny olona any fa ny anahy ny fantatro iny tenin'Andriamanitra iny mamelona iny zany le teninao ny mamelona. Rehefa maraintsika dia miainao izany tenin'Andriamanitra izany foana. Fa izay no izy mahireza tsara mangataka vavaka sy torohevitra fa manana olana ara-pitiavana zay efa samy maty vady dia niaraka mambolana ary mikasa ny vady amin'ity taon'ity hanao soratra sy mariage. Za efa misy zazaray tamin'ny vadiko teo aloha efa maty ary izy mbola tsisy mariako fa izy no netiko ny seho teo anatrehany ray sy reniko fa ilay rain-janako namitakata alohan'ny nahafatesany ankehitriny miteny amiko ilay olona tiako fahanambady amin'ny zandriny vadiny matony satria forcé ny havambadiny nefa izy tia fa tsy hitanoany izay atao. Mangataka vahaolana Pino FJKM ary miray fiaviana. Everiko hoe ilay izy mantsy zany zao ao anatin'ilay safidy tena tsisy misakana mihitsy rehefa hoe samy ao amin'ny tompo samy ao amin'ny tompo aloha ilay izy tsy hoe samy Pino FJKM mandikany hoe ao amin'ny tompo fa antenaiko fa efa voarainao hatrany izay resaka izay hoe tena i Kristy ve ny ivon'ny fiainan'ny olona io dia Kristy ve ny ivon'ny fiainanao dia rehefa ianao mantsy angamba everiko fa Kristy ny ivon'ny fiainanao tsy fantatro fa izay ndikany hoe ao amin'ny tompo fa ao amin'ny tompo ihany
samy hoe maty vady izy maty vady a ianao zany tsy tena hoe nanambady ny fahazahoako azy satria hoe rain-janaka ao ilay olona dia fa samy efa maty tena afaka hoe mivady ara-dalàna tsara eo anatrehan'Andriamanitra zany dia ity zany zao ilay olana everiko fa le rangahy kely zany tena mila entiny eo amin'ny tompo hanana fanapahan-kevitra matotra fa raha ohatra ka mbola vao tsy miainga akory ny fanambadiana no ny dindo ny fianakaviana no mavesatra aminy kokoa dia lasa manahira-tsaina zany rafako manahira-tsaina dia andao entiny eo amin'ny tompo eo ka izay tiany tompo no tanteraka indraindray mantsika tsy haiko aloha zay zavatra tena za tsy mahalala ny hoe inona ny sitrapony tompo amin'ny fiainanareo fa manipy-teny fotsiny aho hoe misy fotoantsika efa misy zavatra miseho aloha efa omeny tompo signal kely efa omeny tompo fambara majinjinika sy vitsivitsy eny hoe ohatrany tsy tena le ampivelatra anao amin'ny fanompona azy tanteraka ilay izy dia tsika nefa mbola kontsika ohatra ny hoe tia be dia lasa tsy maninona dia ilay izy tokoa aloha ilay izy ange tsy maninona fa mijalijaly fotsiny ao anatin'ilay fiainam-panambadiana ny tiako resahana anao dia ity somary sarotra raha vao manomboka aty amin'ny voalohany dia misy raha ohatra ka ilay fianakaviana zany ny fianakaviana mahita tenenina matetika be dia mahita tenenina ny fianakaviana fa raha ohatra ka le hovadinao mahita an'izany ho vesatra be ohatrany hoe mitsay izy manohatra an'izany fa maninona moa zany no hoe anambadiny zandry ny vadiny le maty forcen'ny olona forcen'le avany vadiny anambady an'izay everiko fa vanim-potoana tsy tena hoe misy an'izay resaka hoe forcé tena azoko tsara fa misy an'izay le zava-misy hoe manery fa matoa mahatsiaro tery eo anatin'ilay izy dia mirona makany kokoa zany ny any anatin'ny sainy fa raha tsy izay dia tena tafajoro mihitsy tena tafajoro hoe ny tiako ambara aminao dia izao hoe ndao entina ambavaka io rangakelinao io tsy hoe anao moa ilay izy fa rangakely miaraka aminao hoentsika amin'ny tompo izy hoe anana fanapahan-kevitra matotra hiteny tsy sy averiko aminao ilay Korinthiana faharotoko voalohany ny vakitsika tary aloha be tary tsy misy fanapahan-kevitry ny nofo zany ange hoe eto dia samy teny afa ohatra ny manahirana moa ilay miteny hoe eny sa tsy ilay izy raha tsy nisy hoe niterahany akory le vadiny tany dia sahiry ireo olona miteny hoe tsy rehefa tsia hiteny ianao hoe ka malahelo be ry zareo fa le olona ve zany miaina le fiainanao mandra-pialanao eto ambony tany sa ianao ilay izy misy fotoana tena tsotra be mihitsy miteny hoe tsy aria dia miteny eny aty tena azafady raha ohatrany hoe tsotsoroko fahatany zany fotsiny ilay izy fa tsy hoe tsotsoroko fahatany fa misy zavatra manitona ny matoa tsy hoe manitona inona fotrany hoe mamatotra sa ahoana matoa lasa ohatrany miozongozona amin'izany matoa lasa miteraka olana zany fa mijoro tsika dia miteny hoe tsy zay le izy efa nalain'ny tompo izy zany dia tahiny tompo daholo samy fa nahita ty olona ty ianareo fa mifankaty dia hoentina amin'izay so ny tanteraka an'izany raha sitrapony fa safidy zany rehetrarehetra zany so ihany fa manana ny fanahy ny tompontsika antenaiko indrindra fa manana ny fanahy ny tompo koa izy eto ambavaka arseny vadiko fa gejainy devoly sy amin'ny fisotroana toka sy fifohana sigara sady tsy mety miditra am-piangonana misy toyany moa ilay izy hoe nefa tsy fantatro fa tapaka ilay SMS
hoentsika amin'ny tompo tokoa dia tokoa izany efa nresantsika teo ny resaka vesatra iny a ia asan'ny fahavalo a miaraka amin'ny saina marefo a mora mijery vahaolana any anatin'ireny zavatra mahadomelona rehetra ireny dia dao angataka amin'ny tompo an'ilay fonena ireny karazan'olo ireny ilay antsoina hoe mpanota be ohatran'ireny fa ohatran'le mpamory hetra sy ny mpivaro tena tamin'ny andron'ny tompo dia aty amin'ny fotoanantsika ity izany izao ny mpisotro toaka sy ny mpifoka rongony sy ny mpifoka be an'ireny zavatra ireny a ohatrohatr'izay ilay sary fa anjereo ny tompo anie ny tompo a manatona an'ireny olona ireny dia honena azy dia ny tompo manasitrana an'ireny olona ireny manokany manana kasika manokana dao raisintsika ampinoany izany fa na ny olona mpijangajanga misy an'ilay vehivavy mpijangajanga ny olona demoniaka misy demonia 7 angery Maria Magdalene ny olona manana fatotra be voafatotry ny vola samihafa toandry zaka io sy misy an'le ny sakafoanan'ny tompo nisy tao an-tranona mpamoretra izy dia tsy faly mihitsy ny le zareo mpitarika fivavahana tamin'izany fa ny tompo tena dia mitena ny tompo hoe zany ke tsy tonga hiantsony mariny dia ny mpanota ny tedaviny hoentsika amin'i Jesosy ny anafahana ny hovadinao io a ifanenany amin'ny fitiavan'i Jesosy dia ny anananao faharetana mandra-pahatonga an'izay fotoan'izay anananao faharetana anehoana an'i Jesosy ao anatin'ilay tranga isan'andro fa ilay izy moa misy filma foana isan'andro dia ao anatin'iny mihitsy ianao no maneho hoe ny tompo ange manana fonena manana foantra sady miakatra ihany ny masonao amin'io hoe Jesosy aty ve mbola nanana foantra ihany mandreraka tanteraka mahireza fa tsy manary antsika ny tompontsika mahireza fa tsy ny ratsy no miteny teny farany fa Andriamanitra miasa ao anatintsika toezatsika indray ary ny SMS tsika tsy mihaino anatra mihitsy ny zanako ny vadiko anao bara hono fa zay no mandeha angataka vavaka beda be ny olona zay voafatotry ny vola ankehitriny vola no lazaina fa maharanga le olana ao anatin'ilay izy mifenitra ny fiainana mihitsy tsy mbola mitovy mantsy satria izy mbola izao tontolo izao no ny fanahy eo amin'izao tontolo izao no manjaka ao anatiny dia nenao no fanahin'ny fanjakan'ny lanitra no manjaka ao anatinao dia tsy mitovy ilay izy dia azagaga aloha amin'izay dia andaontsika tena hiara-itolona amin'ny tompo hifanenany zay ny fototry ny vavaka ao anatin'izany tena hoe hifanenany amin'i Jesosy ao anatin'ilay raharaha tsy hatateraka n'ilay fikasana ratsy satria na tiana na tsy tiana dia voafatotra ao anatin'ilay ao anatin'izay ilay fianakaviana izay ambarako aminao mihitsy fa na tiatsika na tsy tiatsika dia vola atao anaty kitapo-laoka ireny zavatra ireny indrindra raha hoe kristianina ny misy olona kristianina ao anatin'ilay manapa-kevitra ao anatiny agay toko voalohany izany tantaraiko anao izany averina vakiana kely izay fa tsy manahy izao ilay tenan'ny tompo hoe every ny lalànareo nanapo-be nareo kanjo indro kely monja ary noho ny tominareo dia nitsofoko nahoana ho Jehovah tompony maro satria efa rava ny tranoko nefa nareo miazakazaka noho ny tranonareo avy ary amin'ny 5 izy miteny tsara 5 every ny lalànareo efa namafy be nareo nefa kely ny tominy mihinana nareo nefa tsy voky misotro nareo nefa tsy afa-po mitafy nareo nefa tsy mety mafana ary izay mahazo karama dia mahazo karama atao akitapo-laoka rehefa ny zavatra ataontsika mamatotra be mihitsy ny mitondra ozony eo amin'ny fiainantsika rehefa lasa tsy ny sitrapon'Andriamanitra no mandeha voaloha rehefa lasa tafapetraka eo amin'ilay
le seza fiandrianany fiainana zany mamony zay nydikan'izany hoe tsy zay ny hitany fa mandeha raha ohatra ka ohatr'izay raha avako le fomba fisainanao hoe ary zao no misy vola de ary zao no misy vola andehanao andre a mamona zany ny tomponao ny vola le tompona ary rehefa ny vola ny tompona de io ny zavatra miseho manangony ianao nefa tsisy mihitsy tsisy hevitra f'izay a mahangony ianao de tsofin'Andriamanitra ny karama ianao de ataony anaty kitapo loka fa tsy zany hoe misy aretina foana misy matindray de misy mamaky ny trano de misy an'ity de misy an'ity marika ny tsy fitahian'Andriamanitra zany ary marika ny tsy fahaizana mifandray amin'ny vola sao ndao hianatra tsika tena hianatra hoe ty vola ty no tsy ny vola ka ny fitiavana ny vola ny fototry ny ratsy rehetra mba mitadiditsika omaly zany fa tadidinao ve averina vakina aminao zay ty moty voalohany toko fahaenina andiny fahafolo zay atrary amin'ny andiny faraiky ambiny folo fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ko an'ny sasany zay fatra mpitady izany fantatrao moa fa atao anaty baiboly misy hoe mitady vola raha mbola mitady vola ny resaka hitanao ny olana mahatonga nyty fiainana fitoriana filazantsara tsy mandeha amin'izay loniny teneniko anao hoe tsy mandeha amin'izay loniny satria tsy hita ny vokany ao anatin'ilay izy tena faharatsiana angeny miasa eto amin'ity firenentsika ity feno faharatsiana lalina be de raina ny tompo aloha fa misy asa ny tompo mihitsy any anatin'ny fiainantsika any fa betsaka sy mihabetsaka ny faharatsiana satria nahoana satria ny olona aty amin'ny fanjakany lanitra izay tian'Andriamanitra hanana fenitra ny fiainana mihoatra tsy mitovy tsisy hitovizatsika amin'izao tontolo izao mihitsy fa tsy azo ampitahina akory hoe eto ambonimbony kely ny an'izao tontolo izao fa tena fenitra resaka ambony sy ambany mihitsy ange ny fomba fisainana amin'le fisainan'ny lanitra sy ny fisainan'ny tany fa tafiditra ty amin'ny fiainantsika kristianina ny hoe mitady vola ohatrany hoe afaka amarinina daholo ny zavatra rehetra kizy ange mitady vola fiangonana mitady vola tenen'ny tompo tsara zay fatra mpitady an'izany raha vola zany de zao no izy efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka de nanindrona ny tenany tamin'ny ala elobe tsy fantatro moa raha tafiaino an'izao vahaolana tariby izao izay manana an'izay fikasana hoe ndeha hanao bara zany ny antsoina hoe midikizo de aloha tenenina mazava tsara fa midikizo sady mampidikizo ny ankonany zany aloha tsy miditra tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe ianao lehilahin'Andriamanitra mandosiran'izany zavatra zany le fitiavam-bola tsy toerina ny fitiavam-bola ohatra ny fitsangajangana mihitsy tsy toerina fa andosirana satria fantatry ny tompo fa tsy maharay tena amin'le mena amin'ny raviravy eo tsika ina tsy haiko le filaza azy fa eo misy zavatra ohatrany ka lasa folo lasa 10 millions nge ny karama iza ny amme anareo an'izany eo de maninona raha 10 millions sao lazay ny mpitoriteny mpitoriteny fahadimy andininy fahasivy sy fahafolo zao ny tenin'ny tompo hoe zay ty vola tsy eto voky vola sao de anao eritreritra hoe rovina ihany aomba de mba mampiditra mba raha etsy isan'andro tsika de efa eo ny compte zany raha etsy isan'andro tonga ny alahady zany de isan-kerinandro fito etsy enona nga tsy mety vokivoly zany zay fatra-piti arena be tsy eto voky ny fitomboka arena efa tenen'ny mpitoriteny tsara zava-pony zany lazaiko anao fa tsy mahasambatra ny vola loatsika sianao tena hifidy an'le Matteo toko fahaenina hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra fa bonus ho atsika zany vola zany tsy hoe tsy mitady vola le hoe mitady vola ny tiako tsainina aminao le hoe mikatsaka za raha misy andraha vola de lasa ianao mitady azy zany vola zany manaraka ty ariny zany fa tsy katsahana eo aloha
zay le lazaintsika, zay ny tenin'Andriamanitra. Raha mikatsaka n'io eo aloha eo ianao dia zay ny mahatonga n'io fiainam-piangonana io ohatra ny mahavita trano be fa avy eo olona mpiady lava ny ao anatin'ilay trano fiangonana dia zany ve ny antsoina hoe anao fanitarana maninona raha le kelikely teo zany aloha no nampiasaina dia miketrika ny mba hahatonga andreo mpindreo ho tena kristianina tena izy. Indray mialatsiny iray mifona fa ohatrany hoe mahitsy ny teny fa adalaindra volontsika aza manaiky tsony dia andao hina ny atao rahavavy angamba ianao satria miteny hoe mety vadinao angamba lehilahy le tianao bara be io dia na ny atao vavaka ny ataontsika tenentsika tsara hoe tsika tsy momba le raha ohatra izy ka madito teanao anazy dia velao izy ianao aza miray hevitra amin'izay kory ianao tena ao anatin'ny fanekenany vady zany lalina be ty manaiky vady ty manaiky ve hoe anao bara izy raha ohatra izy teneninao ny tena fahamarinany tenin'Andriamanitra fa raha zay ny hitany dia ianao no miteny hoe za tena tsy iombona aminao anatin'izany tsy anao an'izany mihitsy mety tena mila mitady an'izay asa tokony ho sazy ianao raha fa le zavatra hoaninao hatrany mety tena sarotra le izy fa hoe tsika amin'ny tompony anazavany tompo tsy kelikely dia ao anatin'le fiainam-pankatoavanao no anehoan'ny tompony voninahiny ao anatin'io dia ahatonga ny vadinao mihiratra ny sainy dia tonga saina izy dia mahita hoe ay ve ampy antsika ny tompo ampy antsika io tompo io dia ampirisika anao fampianarantsika tamin'ny feonan'ny mpiaino radio Voamasoa tamin'ny zoma lasa teo tena resaka fitantanana ara-bola mba hanananao fahasalamana ara-bola soamantsara dia afaka jerenao indray mandeha ny anatin'ny Facebook tsika zany ianarantsika ny zavatra ho amin'ny fitantanana ny volantsika. Misaotra an'i Jesosy lalandavany amin'ny fitiavany na tsy mora aza ny fiainana dia misaotra azy foana mangataka vavaka mba ho afaka asigarany vadiko dia hoentintsika amin'i Jesosy zay. Mangataka vavaka ho any rafozako mba iny sy andray an'i Jesosy dia hiala mitoka sisigara io ny rafozan-dahako homeny tompo asa aho. Hoentintsika amin'i Jesosy daholo zany dia toizako ihany dia amin'izay satria efa hivavaka tsika izao dia toizako misy mivonto ny nonoko anankiroa manaintaina ny lakiboko mamaly any amin'ny lamosina mangataka vavaka hoentsika amin'ny tompo zany tsara ihany ianao manatona toeram-pitsaboana ao anatin'io ny tompo mahefa ny zavatra rehetra raha tiany hoe ho tsabony ianao dia homeny ianao izay fahefana amin'izany na amin'ny fahasahiana anatona mpitsabo ny vola hoenti-manana ny fotoana andehanana dia arahantsika ny taridalan'ny tompo. Mangata vavaka fa manana rahavavy efa ho teraka amin'ity volanyity nefa tsy misy vola hiterahana hoentsika amin'ny tompo zany dia ny tompo mamindra fo ao anatiny ao anatin'le resaka fitantanana ara-bola aporsihako anao hoenaranao miaraka averinao jerena any amin'ny Facebook tsika ao anatin'izay fitantanana ara-bola zay no hoe tsy maintsy manao tahiry. Ao anatin'ny zavatra ampianarin'ny tompo antsika mihitsy no hoe manao tahiry tsika na mbola misy trosy eo ampelantanana na tsisy intsony fa manao tahiry tsika dia nataon'ny tompo hoe tsy mitovy amin'ny saka kely tsika hoe 2 volana ny bevoka dia teraka fa 7 volana ny anton'le 7 volana ravako dia anaovanao fitahirizana hiatrehana le fiterahana. Tena tsisy azo tsara mihitsy ny olana ankehitriny amin'ny olana ara-bola fa avahan'ny tompo avahan'ny tompo ny azy dia ho an'izay mbola eo ampiatombohan'ny voka dia tena mampirisika anao mihitsy anao tahiry manana raha ianao miteraka any amin'ny toeram-pitsaboantsika mandray miteraka ara-dalàna tsara amin'ny toeram-pitsaboantsika any Amandrimena dia mampirisika anao amin'izany manana drafitra izay anampinanao anaovanao tahiry na fiterahana dia afaka manatona ho amin'izany ianao fa eto moa efa ho ianao hoe tena efa miandry andro dia isorantsika ny tompo fa ny famindrapon'Andriamanitra ampy antrehana an'izany koa dia hoentintsika amin'i Jesosy zay. Iroso amin'ny vavaka tsika ravako.
Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy no anatonanay ianao amin'izao anio izao. Anatonanay ianao miaraka amin'izany zavatra voaresaka rehetrarehetra izany miaraka amin'ny zavatra tsy voaresaka ihany koa mbola be da be ny message ao anaty telefoninao tompo safady mety mbola misy etaeta ary any anatinay rehetrarehetra any sofa fantatrao. Dia falibe izay manankiny eo anatrehanao ny vesatra rehetra na mety tsy ho voatonoko eto ary tompo dia asehoan'io mpanomponao miara-mivavaka io ankehitriny fa maheno azy ianao, tia azo manokana ianao ary miandraikitra ny fiainany. Miara-mivavaka izay Jesosy ho an'ny olona manana vesatra ao anatin'ny fifandraisana ao an-trano ao. Hitanao tsara io fianakaviana hoe misy zoda mipetraka ao an-trano hitanao fa mety tsy izany ihany le vesatra tompo fa misy tsy any aminazy ihany fa ny aminay tsirairay ihany fa misy fifandraisana nge Jesosy mampite hitsoaka be na mampite hiteny hoe leo be zahay apio mihitsy aloha zahay anana le fonao Andriamanitra maharitra, le fo malalaka, le fo madio tompo tena tsotra be le mihitsy le miteny hoe fo madio fa le izy ohatrany tsy mety ny aty anatinay satria ny eo ohatrany tsy afaka dia ny eo tonga manafotoana be meo an'le raisinay amin'ny anaranao mihitsy izany le fahasoavana mela heloka n'le fandehan-javatra rehetrarehetra ao dia afaka manana n'le masonao izay mijery ny zava-mitranga dia anana faharetana izay fa na ho andro vitsy na volana na taona ny mbola isian'io sedra io ao anatin'ny fiainam-pifandraisana io dia izahay kosa amboarinao dia ho loharano mitondra ny fahatsaranao Andriamanitra matafa mampiseho fitiavana n'le olona farany tsy mateo ty izahay. Misaotra Jesosy. Dia ianao nikasika an'le olona. Tsy ireo ny Jesosy fa le olona ao an-trano ange misy olona tena le misotro toka be. Mifoka sigara tsy hita izay anaovana azy. Le rafozan-dà mbola tena voafatotra dia voageja amina geja samihafa. Jesosy vonjeo daholo ireo. Tsy vonjeo mihitsy tompo hitondrao fanahana fibebahana ny anatiny ary sokafony masony mifona ho azy ireo zahay. Sokafony masony tompo dia afao izy hifanena soa aman-tsara amin'ny fitiavanao dia ho toritorin'izany fitiavanao izany amin'ny fo madio ireo Jesosy misy jerenao nge tompo fa misy ray koralina ny elana misy moa le koralina le fitantaran'le mpiaino teo fa reraka be zay amin'le fiarahamonina ao anatin'le izy Jesosy ifonany aminao mihitsy fa izay aloha misy fotoana tena teneninay hoe mora reraka tsoronay eo anatrehanao mihitsy le izy mety efa 12 taona mety efa mataona fa raha oharina mandrakizay dia mora reraka izay dia mifona aminao amin'izany. Andriamanitra kasiony aty anatinay tena atanjaka tena iorina mafy sy mamakalala amin'ny fitiavanao zahay feno ny fahafenonao Andriamanitra dia tsy miotsakotsana be ranotrano fotsiny izay mora kizitina, mora tesitra, mora reraka mampahery anay manokana ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy ny anapahana ny faharatsiana rehetra manjaka manomboka aty anatinay aty dia any anatin'io tokantranonay io any anatin'ireo vady aman-janaka ireo ravanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanana fidorohana rehetrarehetra ny fifanameloana ao anatiny ao ny fanana fisaratsarana samihafa fitiavam-bola ravanay amin'ny anaran'i Jesosy zany miasainao tompo mitondra fanasitranana Andriamanitra dia miara-mivavaka izahay hitondraonao an'ilay ampifaninanao amin'ny vady sahaza ny tsirairay avy jereo manokana Jesosy jereo manokana izay mahatsiaro nge tompo ohatrany hoe mandroso izany le taony tsy hoe ohatrany fa izay le izy izany Jesosy nefa manana fikasana mihitsy izay hoe mba hanatarana ka hanambady jereo manokana izany tompo dia tena tsotra be mihitsy izay miara-mangataka hoe ataonao mifanina amin'ilay vady sahaza ary tahinao io olona io tahinao nanilany dia tena jerenao manokana ny fikasana tsara rehetra jereo hoe tompo le manana fikasana ny vady misy an'io olana hoe teren'ny fianakavian'le vadiny taloha Jesosy mety tsy azoko daholo le fandehan'le raharaha fa hitanao tsara hitanao ny any anatin'ny fo rehefa tia izay koa dia tena sahiran-tsaina Andriamanitra vao manokana jereo manokana izany tranga izany dia ianao no anamafy ny aty anatin'ny tsirairay avy
amin'izay tsy tokony anaovana tsy rehetra dia tena ho tsy mazava tokoa ary ny eny dia eny mazava tsy misy fiolakolahana. Misaotra tompo fa ilay izy nge Jesosy mora tenenina be fa ianao no miasa dia mitaridalana ho amin'ny fandresena. Tsy ireo manokana hoe tompony ao anatina tsy fahasalamana rehetra amin'izao fotoana izao. Misy olona Jesosy le nanao AVC taloha iny dia natao vaksiny dia ohatrany tsy miteny izy zao tsy haiko daholo le zavatra miseho amin'ny fiainany ao. Tsy zavatra tsy hainao atao tompo amin'ny anaranao Jesosy ny hanononana fanasitranana ao anatin'ny olona tsirairay avy izay misy aretina, misy rofy, misy sakana mahatonga tsy afahana mahavita izay tokony atao io aretina andoha isaky ny mandray kahe io raha vako amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy izany hatrany amin'ny areti-pitaintainana rehetra any Jesosy hoentina ao anatrihanao izany ianao no manafaka anay. Andriamanitra dia ampianaro anao sitraponao izay amin'ny fotoana rehetra. Io resaka manaiky vady io tena miara-mivavaka mihitsy izay hoe ampianaro izahay, ampianaro ny lehilahy ahity ny vehivavy vadiny araka ny fitiavanao Jesosy dia ampianaro izahay. Manaiky ny izay Jesosy, manaiky izay fa satria tsisy mety aminay afa-tsy ny manao ny sitraponao. Tena miara-miaika eto anatrihanao eto mihitsy izay fa sarotra be amin'ilay ina moa no mahasarotra azy fa tia izao be anay ity feno ny fanahy fahendrena ary safidy ny hanaiky am-pifaliana miaraka amin'ny mety fahasarotana samihafa anatin'izany fa aseho hoe ianao miady ho anay, ianao no miandany aminay koa dia ampiasao loharanona fiadananao tokantranao izahay. Jesosy apetraka aminao mihitsy le resaka misy manenjika samihafa ianao tompo no ampaherin'ny tsirairay avy izay hiaran'izany ankehitriny dia miara-mivavaka izahay ho an'izay manana olana amin'ny taratasy samihafa izay solokiny olona samihafa izay jereo manokana io resaka miakatra tribonaly amina resaka tany io Jesosy ianao miadiny mpanomponao efa navita trano teo ambonin'izay tany vidiany izay zareo dia ny vadiny iray le vadin'le tompo tany nisaraka onitry tompo dia tsy manaiky indray le vady anankiray. Tompo tena reraka mihitsy indraindray fa soa ihany fa ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tianao dia njikany dia feo anatin'izany izahay. Misaotra manafaka n'io rahavavy sy anada io amin'io kafe io amin'io paraky io amin'io sigary io misaotra tompo fa manampy amin'ny fitezana ny zanaka kely ianao manome ny fahatoniana ho azy ireo indrindra ny ampiangonana manome fanahy fahendrena ny any ampiangonana ihany koa amin'izay fifehezana tokony ho atao anampiana indray aman-dreny amin'ny fitezana. Jesosy tena ampio mihitsy amin'ilay fitezana miara-miteny hoe tsy mahavita tsy mahay hainay ilay teny hoe zarina amin'ny lalana tokony alehany fa tsy hainay ilay izy tario are mifanahy fahendrena isaky ny tranga amin'iseo Jesosy ahay ho entitra amin'ny fotoana mila mahentitra dia ahay aneho fitiavana koa. Jesosy mila maketo anatrihanao eto izay mangataka n'ilay asa sahaza ho antsirairay avy omenao n'ilay asa. Misy fotoana ange tompo tena feno be mihitsy ny lohanay amin'ilay vola mila alosiny sisy tena tsy teo tia vola mihitsy fa dia lasa misaina vola, mitady vola, amboary mihitsy ny fisainanay amin'ity resaka vola ity meo ny asa sahaza ny tsirairay dia hivelatra tsara ao anatin'izany. Matoky anao izay tompo fa manafaka ianao, manafaka amin'ny fatotra samihafa mety vao manomboka ny anatin'ny saina ihany na manjaka amin'ny fiainanay dia ianao no manafaka ny tsirairay. Manampy ny mpianatra malalanao ianao amin'ny fianarana samihafa rehetra dia matoky anao izahay fa mampaheriny reraka ianao, manasitrana ny marary ianao mampatanjaka anay amin'izay sahaza ho anay tsirairay avy. Hoentinay manokana ao anatrihanao io vady manana eritreritra anao bara io foanana amin'ny anaranao Jesosy ny eritreritra mpanomponao io vadiny io azoko atsaina mihitsy ny ady ao anatin'ny fony tompo vonjeo izy dia vonjeo io vadiny io tena hifanena aminao dia ahita hoe ny sitraponao ny tsara sady ankasitrana ny marina. Matoky anao izay tompo fa eo tananao izany rehetrarehetra izany misaotra tamin'izay efa nataonao sy ny mbola ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen.
fifindra Antarbi. Fandaharany RVM iarahana amin'ny zandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso.